Araba ry ilaina soavina ny tompo mombanao. Fetin'ny ray androany manana le ray lehibe isika, le miteny mandrakariva hoe raraya aizara zay azako. Le Andriamanitra raintsika no arabaitsika voalohany, ankalazaitsika, omentsika ny voninahitra, le miteny isan'andro hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany. Raha toa ianao fiakamboty ray tsy manana tsony ety, aza misalasala, aza miaza be fanahina, mety mandalo ny alahelo amin'ny manofo, fa misy kosa ny tsara lavitra no le ray niteraka, dia ilay Andriamanitra ray zany. Ilay Jesosy Kristy zokintsika, ka ndeha itsika hanome voninahitra anazy, fa izy ihany ny tompony voninahitra, tompony fahefana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola ho ampitomboana ho amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anohizatsika n'izany fideranan'Andriamanitra izany, dia sokafantsika eo anatrehantsika ny Salamo 2:20 ny 9 ka hatramin'ny 5 no hiderantsika an'Andriamanitra. Aorianan'izay dia ny hira 12 ny 9 ihany no ataontsika. Hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ny Salamo 2:20 ny 9 ka hatramin'ny 5. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Ny tongotray efa mijoro eo amin'ny vavahadinao ry Jerosalema ao. Dia anao ry Jerosalema izay efa vita, tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any no akaran'ny firenena, dia ireo firenen'i Jehova. Lalàna amin'ny Israely izany, mba hisaorana ny anaran'i Jehova, fa any misy ny seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandriana ny mpianakavin'i Davida. Amen. Arahantsika tehaka mafy be izany ho fiderahantsika n'Andriamanitra.
Iara ivavaka tsika. Voninahitra aneo anao, ry Andriamanitra rainay. Lay tena ray tokoa. Mijery anay isan'andro isan'andro. Mikarakara anay isan'andro isan'andro. Ray eo foana amin'ny fotoana rehetra. Na inona eo amin'ny fiainanay, na inona lalovanay ay teo foana ianao. Indraindray izay ny mani, indraindray izay ny miodina, indraindray izay ny tsy mahatsapa, fa nefa ka ianao ilay tsy mba mandao, fa masonao sy ny fonao mijery anay foana, isan'andro, isan'ora, isan-minitra, ary tsy mba mitsoaka zany. Misaotra anao zay no ty andro androany ty, satria no ny fitiavanao sy ny famindramponao, ny fitahinao, ny hery sy ny tanjaka namenao anay, mbola tongavanay eto an-tranonao ray, ka hiderana ianao, ankalazana ianao, amezanay voninahitra ianao, amin'izao andronao zao, indrindrandrindra fa fetiny ray. Manana izay manana anao Jesosy, manana izay manana anao Andriamanitra rainay, ireharehanay ny fanananay anao, satria tsy misy ray tsara tahaka anao, tsisy azo oharina aminao. Tonga eto izay mpanomponao, hitanao daholo ny lalana rehetra mety avy nalehanay, hitanao daholo ny mombamomba anay, nefa kosa ny fantatray raha mba hiara iondrika izay, hiara idera, hiara ankalaza, me voninahitra anao, tsy mba tahaka ny olo-masina ny an-danitra any, fa mbola nofo zahay, nefa mba raisy kosa Jesosy fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompo maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Eo ampitsanganana eo antsika, melohany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony, no anaovantsika ny hira fa ao amin'ny boky hira fa 4:30 ny lanitra ny andininy voalohany ihany. Tonga ny fotoana izay anambarana indray ny teninao. Amin'izao fetin'ny ray izao, amin'izao fankalazana ny fetinao izao Jesosy. Mitenena aminay tsirairay avy fa manakambary ianao. Ho aina ho an'izay mahazo azy, ho fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, ary ho kadô tsara indrindra ny teninao. Mitenena Tompo. Amen. Petraka isika tompoko. Dia mbola ho ampitomboana amintsika menakavy eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Dia faly ihany koa miaraba ny ray rehetrarehetra, faly miaraba ny Jesosy tsika amin'izao fetiny ray izao, satria Jesosy Kristy ny tena raitsika voalohany indrindra. Miaraba koa tsika andatarandrina atoandro izay ray atsika ara-panahy ihany koa mitaizantsika. Miaraba koa tsika ny ray izay ato amin'ny fiangonana dia ao kotonia, ary miaraba ny ray rehetrarehetra tonga eto androany tratrany ty fetiny ray ity.
mbola hiditra ao anatin'izany fankalazan'izany rehefa avy eo fa zao alohantsika andre ny tenin'Andriamanitra. Tsara raha hovakintsika ny perikôpa androany fa izay ihany koa no afatra ho antsika rehetra ka voalohany izay hovakintsika ny vakiteny voalohany izay hovakintsika dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa toko 420 ny 420 ka hatramin'ny 720 vakitsika tsikelikely tsiraray ilay teny anankitelo ao anatin'ny perikôpa izay voatondro ny andro androany. Samuela faharoa pejy 700 ao amin'ny testamenta taloha toko 420 ny 420 ka hatramin'ny 720. Rehefa hitanao zany vakiteny voalohany zany dia ndeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe dia hoy Davida tamin'i Gada, indrisy poritra loatra aho, aleontsika ho azon'ny tanan'i Jehova, fa lehibe ny famindrapony toy izay ho azon'izay tanan'olona, ka dia nasiany Jehova rety mandrikana ny Israely noho ny maraina ka hatramin'ny milay fotoana, ary dia nahafatesana 7 alina ny olona hatrany Dana ka hatrany Beersheba, ary naninditra ny tanany tany Jerosalema ilay anjely andrigana ny andy. Fa Jehova nanenina ny loza ka nanao tamin'ilay anjely izay nandrigana ny olona hoe aoka izay, atsaro ny tananao ankehitriny, ary ilay andrelin'i Jehova dia teo amin'ny famoloan'i Arona Jebosita. Ary noho ny hitan'i Davida ilay anjely namen'ny olona dia niteny tamin'i Jehova izy nanao hoe indro, izao efa nanota ary izao nefa nanao ratsy, fa ireo ondry ireo kosa inona moa mba nataony? Koa mifona aminao ry aho, aoka ny tananao amely ahy sy ny mpianakaviny raiko. Ary Gada nakany amin'ny Davida tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe miakaraka manangana alitara ho an'i Jehova ao amin'ny famoloan'i Arona Jebosita. Koa dia niakatra Davida araka ny teny Gada, araka izay nandidiny Jehova, ary Arona nitsirika ka nahita ny mpanjaka sy ny mpanompony nanantona azy, dia nivoaka izy ka niankohaka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary io Arona, ahoana ny ahatongavany mpanjaka tompoko aty amin'ny mpanompony? Dia hoy Davida, hividy mifamoloana aminao mba hanorenako alitara ho an'i Jehova, hitsahara ny rety mandrigana tsy hamely ny olona intsony. Fa io Arona tamin'i Davida, aoka ny mpanjaka tompoko haka izay sitrany ka hanatitra izany. Indreo ny omby fa hanatitra dorana, ary ny fivelezam-bary sy ny hazo omby hatao kitay. Izay rehetra izany ry mpanjaka dia omeny Arona ny mpanjaka, ary io Arona tamin'ny mpanjaka, Jehova Andriamanitra ho ane ankasitraka anao. Hotoizantsika ny vakiteny ao amin'ny bokin'ny Romanina. Bokin'ny Romanina ao aoriana ny asan'ny apôstôly misy ny bokin'ny Romanina. Romanina toko faharoa dia ny 9 ka hatramin'ny 5. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia tsy manankalahatra ianao raha lehilahy, nazovy ianao izay mitsara, fa izay tsara ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao? Sa hamavoinao ny haren'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony? Satria tsy fantatrao fa ny faharipon'Andriamanitra dia mitonanao hibebaka, fa niditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana, sy ampisehoanao ny fitsarana marin'Andriamanitra. Hotoizantsika ary ho faranantsika ny teny ao amin'ny filazantsara araka ny zaonina.
filazantsara araka ny jaona toko 7 a ny andininy 7 ka hatramin'ny 8. Filazantsara araka ny jaona toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 8 pejy 7 amin'ny anaran'ny tompo fa ankehitriny makany aminao aho ary izany teny izany lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany fifaliako tanteraka eo aminao fa nomeko azy ny teninao ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka tsy naman'izao tontolo izao izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka tsy naman'izao tontolo izao manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana tahaka nanranao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nirahako azy koa ho any amin'izao tontolo izao. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Indray ry havana no tenin'Andriamanitra izay meny Jesosy itsika ny amintsika an'io ity. Marina fa fetin'ny ray androany dia mahazo cadeau spécial ny ray androany fa koa isika rehetra dia manana hafatra ambara amintsika Jesosy. Fa Jehovah nanenina ny loza ka nanao tamin'ny anjely izay nandringana ny olona hoe aok'izay atsaharo ny tananao ankehitriny miakaraka manangana alitara ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ane ankasitraka anao. Rehefa mitoetra ao anatin'ny faharatsiana isika ka mitodika any amin'Andriamanitra ka mibebaka dia Jesosy Kristy mihitsy no miteny hoe atsaharo ny loza. Rehefa mahatsapa-teny isika fa diso sy tsy mendrika fa ny tompo mihitsy mbola maniraka antsika hoe andana-tsagano ny alitara dia naninenany ny loza izay saika melezany antsika. Zay ny mahandriamanitra azy. Fa hainao raha lehilahy izay mitsara sy manao zany kanefa manao koa ny tenanao moa ataonao va fa efa nandositra amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Eto Jesosy dia mitodika any amin'ny raim-pianakaviana rehetra. Taona ninona moa ty taona ity? Tsy fantatrao va fa ny famoram-panan'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Misy famoram-panan'Andriamanitra mitaona ny lehilahy mba hibebaka satria ny lehilahy dia tiany hanahaka azy ary be dia be ny raim-pianakaviana mitaraina noho ny ataon'ny lehilahy raha tsy hiteny akoatra ny amin'ireny tambazotra serasera rehetrarehetra reny dia ny 900 dia hoe zao ny titra ny raim-pianakaviana, zao ny ataon'ny raim-pianakaviana. Fa androany tompoko dia mitaonanao Jesosy mba hibebaka, mba hiova, mba hanatoe-panahy araka an'Andriamanitra. Aoka izay ny fandehanana ranofo be ka hoe raha ny lehilahy mijangajanga dia tsy mampaninina mihitsy satria kapetsy tafery. Fa raha ny vehivavy mampiaraka dia hoe ditra an'izay olona zany. Sa tsy zany? Raha ny lehilahy no mitetitetetetetetra iny mety tsy mahabevoka izy. Fa raha ny vehivavy vao miaraka amin'ny olona anankiray ka miteraka dia tsy nanambady dia tena hoe solafaka tanteraka ary dia tena ila tsy tafara. Aok'izay mitaonanao Jesosy androany mba hibebaka ary andeha araka ny sitrapo. Aok'izay ny fahasiahana, aok'izay ny didi-jadona, aok'izay eo raha vao miditra dada dia mangina daholo ny tanàna satria tsy mba afaka hifampiresahana. Aoka mba ho lehilahy ho lohany tokantrano tahaka ny Kristy ho lohany fiangonana. Izao tsy mangataka aminao mba hampialanao amin'izao tontolo izao. Fa izao kosa hoy ny tompo
mangataka aminao mba tsy hanao ny fanaony zao tontolo zao. Be kely la kristianina mbola manao ny fanaony zao tontolo zao sady zany tsy manana tahotra an'Andriamanitra, mbola manana toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia reno no mpiandry, reno no mpitandrina, reno no niraka, reno no mpiomana. Ary rehefa miresaka raha dia hoe aza asiana resaka mpiandry aloha eto ah. Rehefa ohatrany ahoana zany Jesosy ny tsy eo, ary na any ampiasana any ary samy joro hoe zao ane ka mpanompon'Andriamanitra. Zao Jesosy tsy mampialanao amin'izao tontolo zao a. Ataoko miaina mihitsy ianao anatin'izao tontolo zao, fa za kosa mangataka aminao mba tsy hanao ny fanaony zao tontolo zao. Tahaka ny hamarinanao ahy amin'izao tontolo zao mba tamin'ny andrahanao amin'izao tontolo zao mba nirahako azy koa ho amin'izao tontolo zao. Taddio fa misy mission izay andrahan' Jesosy ianareo ray mpianakaviana. Voalohany indrindra dia ny any ankonana mba hitafitsy ny ankonana, hitaona ny ankonana hivavaka mba tsy ho very ny ankonana, ho fitaratra amin'ny fitondran-tena mendrika rehetra manoloana ny ankonana. Ary indrindra tsy tarainy tanamiepaka fa hitady vola, ary dia tena hoe amelona ny ankonana, fa be dia be ny ankizy izay tsy ampy fiveloma anatin'ny tokantrano, 12 taona, 13 taona, 17 taona dia mamivaro tena ny zanakitsika satria nono ny ray mpianakaviana izay miraviravy tanana. Ary misy ray mpianakaviana mampirisika ny zanany hivaro tena. Misy koa nge ray mpianakaviana mampirisika ny vadiny hivaro tena. Ahitan'izany eo andravoangy eo ateriny amin'ny enina dia alaina amin'ny 2 maraina. Mampalahelo mieritreritra an'izany. Hitany masoko izany hoe zao ve ny fiainana. Misy koa ray mpianakaviana mivaro tena meloman'ny ankonany. Mialatsiny amin'ilay fiteny hoe miaraka amin'ny mama zanga amin'ity reto izo. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany aza mpihinanana ozona ny ankonanao, aza mihinana ozona ianao, fa mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kely ny azonao ampafantaro ny ankonanao, ampianaro azy zany ety ny misy zao ny fiainantsika. Rehefa eto tsika tsy mirobaroba, teneny koraly tsy robaroba, fa misy fotoana ny fifampiresahana eo amin'ny ray sy ny zanaka ary ny rem-pianakaviana dia tsy ampy. Marina sa tsy marina? Ary zany mahatonga ny rem-pianakaviana mandaingy lany sady ve le vola meko anao, nataonao inona le izy dia aza mitentena dadanareo hoe tsy siena loaka tamin'ny atoandro satria misy zavatra tsy ampy aho. Aoka mba ho ray tahaka ny Kristy, feno fahalemem-panahy, miditra ny trano, faly mahita ny ankonana, alina vao matory, manampy ny rem-pianakaviana fa tsy le matory aloha dia mamaky gazety dia hoe miandry sakafo atolotra. Mba ho rem-pianakaviana be fitiavana, mahay mandray amin'ny lafy tsara ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga. Raha tianareo rem-pianakaviana tsy foka rorony zanakareo alaivo ny fony, aza masika aminy. Andana miaraka amin'ny manao baolina, andana miaraka aminy. Raha mitena risy andao dady sika hijery ambondrina, maninona aminao moa mifampitantana miaraka aminy, sabedy zany. Misy fotoana koa manko tsika miteny tsy mahazo manao an'izany dia mangalatra izy mivoaka. Fa misy rem-pianakaviana mihitsy raha zany tianao andao hiaraka tonga tany amin'izay le zazalakely, mahatsiravina be aty tato, jerangy re tsy misotro fotsiny nataony raha, jerangy re jero ampafantarina azy ny tsara sy ny ratsy. Fa raha tsy ampafantarinao azy zany tsy ho hitanao mihitsy. Androany ary Jesosy maniry ny ray mpianakaviana rehetra mba hanana toetra tahaka ny Kristy. Ny ray mpianakaviana dia mba ho voninahitry ny tany, mba ho endriky ny tokantrano, mba ho aja ny fianakaviana, hiankinana ny ankohonana. Ray mpianakaviana vonina mandrakariva, antoko ny ho avy, fanomezana avy amin'ny tompo, ary lohan'ny tokantrano tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana mandresy mandrakariva. Koa anio ary tiany Jesosy ianao mba hanaka an'ireto olona ao anatin'ny Baiboly reto,
Izany ianao hoe mba ho lehilahy be finoana tahaka ny Abrahama ianao. Mba ho lehilahy tena feno voninahitr'Andriamanitra tahaka ny Josefy ianao. Mba ho lehilahy tena hoe namirapiratra tao amin'ny fiainany ny fahatsaran'Andriamanitra tahaka ny Moizy ianao. Mba ho lehilahy anam-pahendrena tahaka ny Solomona ianao. Mba ho lehilahy feno harena ary tena anakarena ny ankonanao tahaka ny Jakoba ianao. Ary mba ho lehilahy tokapo ianao tahaka ny Joba. Ary mba ho lehilahy mpandresy mandrakariva tahaka ny Kristy. Amen. Lesika hitondra teny ao anatrehan'ny Tompo. Ny vehivavy rehetra sy ny zanaka ihany koa dia hitondra bavaka ny ray. Hibebaka ho an'ny dada, ny renim-pianakaviana sy ny zanaka rehetra androany. Mila anao manohana bavaka ny dada io fa tsy mametsiny foana hoe dia mamilave, tsy mamelona, maditra fa ianao renim-pianakaviana sy zanaka ve fa mba nitondra bavaka azy. Impiry ianao nitondra bavaka azy amin'ny fahalemena io. Fa ianao koa nge vavaka ho azy dia miaino azy, miainonao Andriamanitra. Ary noho ny vavaka ataonao nampiovan'ny dada. Ianao ray mpianakaviana, ny amin'ny ady atrianao mifamelomana ny ankonana isaky miteny dia reraka araka izy mafy ny fiainana. Efa mba napetraka ao tamin'i Jesosy koa ve ny fiainanao. Androany andao isika hiantoraka amin'Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy ilay tsy mandao omaly sy anio ary mandrakizay. Tsangansika rehetrarehetra. Jehovah ray maro-po izay tia sy mamindra fo fa 800 no ira ataotsika hibebaka daholo ny lehilahy rehetra satria androany Jesosy dia miteny mihitsy anantona anao ary andidy anao mba hibebaka ary hivavaka ihany kosa hibebaka ao an'ny dada isika renim-pianakaviana sy ny zanaka rehetra. Ny andiny voalohany ihany dia hibebaka isika. Mamindra-fo ianao amiray mpianakaviana rehetra izay mbola milona ao anaty fahotana, mandeha ny ditry ny fony, didy jadona, tsy mba miaino ny fahateman-janaka, tsy mba mahafaly ny fahateman-janaka, miaina tahaka ny miara-miaina amin'ny liona ao anaty tokantrano. Jesosy mifona ho an'iray mpianakaviana rehetra ny amin'ity anio ity. Fetin'ny ray nge ho ny androany, ary raha fetin'ny ray dia mba mierim-pitiny ray hoe fa maninona ny tsy mba malaza tahaka ny fetin'ny reny ny fetin'ny ray, fa maninona ny tsy mba manome fanomezana anay ianareo satria indraindray masika loatra dada, tsy mba akaiky ny fony ny zanany ray mpianakaviana. Androany izay Jesosy ampianarinao hitondram-bavaka ho an'izy ireo, fa hoy ianao hoe ianao izay manao toy izany mbola ho tsara aina koa nge ianao fa androany manantona anao mba hibebaka. Ianao mihitsy rake manantona an'iray mpianakaviana rehetra androany mba hibebaka, mba hiala amin'ny ratsy fanao, mba hiala amin'ny fahazaran-dratsy, hiala amin'ny fahalemena, hiala amin'izay rehetra toetra ratsy tsy araka ny sitraponao Andriamanitra. Mamindra-fo amin'iray mpianakaviana ianao Jesosy. Mifidy an'ireo lehilahy n'Andriamanitra marobe ianao tao anatin'ny Baiboly masinao mba ho fakataka, mba ho lehilahy be finoana, ho lehilahy be fitiavana, ho anam-pahendrena, ho tokapo, ho tia ny vady aman-janaka, ho lehilahy manan-karena satria nefa manam-pahendrena dia tonga ny harena. Jesosy mba lehilahy toy izany natahotra an'Andriamanitra, mba toy izany lehilahy rehetra kristianina Tompo. Ary na iza ray mpianakaviana toy hanolo tenao anao, anjakanao ny fiainana, izy tovana ny fiainana manomboka androany, ary tsy izy tsony no velona ao anatiny
fa ianao Kristia no velona ao anatiny. Eo azy fahendrena Jesosy sanangatana aminao ary mifanolorantena no niasanao tahaka ny tenin'Andriamanitra atao hoe rehefa niazakazaka nanamboatra ny altarany izy nahafoy zavatra rehetra le nanenenanao noloza resaka avevesany azy be dia be ilay mpianakaviany mbola tsy manompo an'Andriamanitra satria aloha ataony vehivavy zany vehivavy mibetsaka ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra andrilahy kosa tovizy mila lehilahy rehetra ianao anompo an'Andriamanitra indrindra ny mpianakaviany fa sitrako ianao ny lahy mitondro filazan'ny tsara manana-tany masina tontolo rehetra eny tsy homeratra izany filazan'ny tsara izany saotra Jesosy izay reny mpianakaviana sy mizanaka koa ampianatra izay mba hanaja indray mpianakaviana mba hikomprendre an'izy reny amin'ny avizanana amin'ny fisasana mba miafitiavana an'izy reny ihany koa ary mba hitondra mbavaka mandrakariva. Misy fotoana ane zay Jesosy mametsiny tsy mba mavita mivavaka akory ny ray mpianakaviana, tsy mba mavita mivavaka ho an'ny dada, tsy mba mavita mivavaka ho an'ny ravady, fa toatra nyty tena ihany traidray mifona aminao koa izay. Fa reo ndray rehetra petraka fianao mba fahasoavanao androany. Ianao le Andriamanitra ray mpamindra fo, tsy mba mitahiry fahatezerana ianao, fa ho ianao hoe raha nio ianao manaiky iova, anaradia, hiala amin'ny fahazaran-dratsinao rehetra, ary anana fiainana vaovao, dia hiaino anao any an-danitra ka midra fo aminao, ary amela ny eloko rehetra ry lehilahy mahery. Saotra Jesosy, dia faly ane izay Jesosy mahazo izany teny izany, faly izay ka indrana amin'ny feon'i Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokony natombotsika izay torotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virtsiny, nijarona napaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipiraka ao avan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any eviny tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka ny foko sy ny fonao hiara ny tempo tena iray, ary aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay. Atoloren'i Jesosy ny fonao ry zanak'Andriamanitra, fa rehefa ao anatinao Andriamanitra dia mahefa zay sitrapony ianao. La rehetra Seso malala pamuzisu yiduniaki nasuana belukanu fulukanu sasitaka. Ny andino faharoa dia lehilahy rehetrarehetra tany ny foko taovy mafy be ho en Jesosy, zaza tsy mahasaraka anao, ola malemo ra mani fikitra ao aminao, ataovy mafy be ho anareo lehilahy dia atsangany ny tanana Jesosy malala. Indro ny aiko veloka nompo
misaotra jesosy, misaotra jesosy, misaotra jesosy. Renao izany jesosy a dia ho tanteraka tokoana izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika tompoko. Dia mbola mampitombonao amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia miarahaba ny ray mpianakaviana rehetra natratra izao fetiny ray izao a, fitiavan'i Jesosy ho anao rehetra izany. Hoy ny Tompo hoe ny lehilahy matahotra an'Andriamanitra, izany no ankasitrahana indrindra. Ary ho voadidiny Jehovah izy no fitahiny rehetra ho an'ny ankonany a, ho an'izay lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Ho tanteraka amin'ny ray mpianakaviana rehetra, izany tenin'Andriamanitra izany. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fankalazana ny tsingeritaona, hovakiana amintsika reto raitapo amintsika ara-panahy reto a, tonga misaotra an'Andriamanitra amin'izao andro alahady izao. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Andria Ramatoa sy Ramandriamatoa isany, Andria Nambinitsoa Jeriela tamin'ny 9 jona, Rasoseheno Bertina 12 jona, Rary Malala Vololon'ny Aina Josette 13 taona tamin'ny 7 jona, Andria Nonania 9 jona, Ralay Arimanana ary Nambinina Tsiory 17 jona, Razafinjato Soloary Soa 17 jona, Ravelomanatsoa Sandratra Antonio 17 jona, Ravelomanatsoa Andrianina Stefano 17 jona, Randriamiaja Valérie 17 jona, Rarjona Laurence Bertina mariage 15 taona, Ranaivosolo Heriniaina Tahina tamin'ny 5 jona, Rary Malala Justine 17 jona, Ratsimbazafy Ndimbiny Aina Arifetra 19 taona tamin'ny 12 jona, Ranaivosoa Olona Laina tamin'ny 12 jona, Rakotoarme Solonirina 17 taona tamin'ny 14 jona, Razory Arsoa Antamalala tamin'ny 12 jona, Ravony Armianta Joseline tamin'ny 19 jona, Randray Mahenina Antaniaina Joana tamin'ny 12 jona, Randray Anaivo Davida tamin'ny 17 jona, Ramanandraibe Christine, Ravony Arimanana Dina Hasina tamin'ny 12 jona, Rakotoarvony Itokina Jonathan 12 jona, Ranaivo Sata Ikoriantsoa Aintso 9 taona, Ranaivo Sata Vetso Tsiaroniavo 5 taona, ary farany Andray Miarsoa Arena Orima Minoela tamin'ny 17 jona mangataka vavaka fanao BBC. Dia miarahaba anareo rehetra natratra izany tsingeritaona ny tompony omba anareo miatrakariva, miarahaba anareo izay fiangonana. Tenin'Andriamanitra arabantsika azy a, dia ho hitanareo ao amin'ny Joba 2:20, Joba 2:20, ny andininy 7:20 sy ny andininy 7:20, pejy 770 sy 479. Joba 2:20, ny andininy 7:20 sy ny 8:20. Rehefa hita dia vakitsika rehetra miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mifona aminy ianao dia hiainao anao izy, ary ny voadinao dia efainao, ary raha misy kasainao atao dia ho tanterahana aminao, ary amirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Zany kado omeny Jesosy anao, tanterahany aminao zany teny zany a. Andeontsika hitsangana hivavaka ho andreo mpanompon'Andriamanitra ireo, tsangantsika hivavaka. Vavaka sika. Reo indray ny mpanomponao Jesosy. Tonga matsiaro anao eto amin'ity toerana masina ity. Fanomenao tombonandro pahavelomana. Ao ny nahaterahatra. Ao ny tahinao ny tokantrano nandritra ny 5 taona. Jesosy,
tsisy mahay mampitombo ny andro iainana izay fa resy landro zay fa avy aminao zany tombonandro zany misaotra indrindra Jesosy famindramponao fitiavanao dia nitsinjo azy ny masonao dia nanasoa azy ireo ianao velona trapa-monjena misaotra Jesosy mametraka azy ireo ampelantananao zahay ary ho tanteranao amin'ny tokoa ny teninao androany Jesosy fa mirapiratra tahaka ny mazava tokoa ny lalany rehetra manomboka androany indray fiainana vaovao feno fahazavanao Andriamanitra Jesosy eo hitaridalana azy ireo ianao anome azy ireo heritanjaka fahasalamana ianao anampina azy ireo amin'ny asan'ny tanany rehetra ianao raha misy ny mpianatra Jesosy meo azy ny saina mahiratra saina matsilo Jesosy hampianatra azy ny lalana tsara indrindra ianao ary raha manao fanadinana Jesosy mba olohany fatsorambony tokoa misaotra Jesosy ao ny tokantrano na tsy aro zany Jesosy tompo ny fitiavanao tsy miova maly anio ary mandrakizay mbola ampitoerao amin'izao ny tokantrano zany ka hibanjana mandrakariva ny fitiavanao izy Jesosy mba tsy hiova intsony zany mandrakizay fa hiara-paly aminao mandritry ny andro havelomana ho tokantrano feno fahasoavanao feno fitahinao Jesosy misaotra tompo ary ao ny asa manana miasa any amin'ny toeram-piasana maro samihafa ny asa fivelomana rehetra amin'ireo mpanomponao ireo jereo manokana zany ho tahinao ny asan'ny tanatra Jesosy iroborobo tokoa ny fiainana ao an-tokantranao ary amarinao azy ny teninao Jesosy hoe mpanompoko ianao efa nofidiko tsy mba handao anao mandrakizay misaotra Jesosy misaotra tompo ao ny tsy mba nanoratra tety fa tompo tonga eto androany dia tongony tonga teto efa hitanao zany ho anazy koa zany Jesosy ka hiara-paly aminao koa izany etokantrano any hitehitratra tompo satria ho tahinao feno fahazavanao amin'ny fiainany manontolo fa tsy mba miangatra matsy ianao Jesosy misaotra tompo ho anao ndera ho anao ny anja ho anao voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay amen petraka isika rehetra dia tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra tsika ry havana melohan'ny hanomboan'ny fotoana dia mitsangana aloha ny mpianatra sekoly lahady sy ny mpampianatra rehetra dia araka hitsangantsika dia ataontsika ny hira 370 tia zaza andininy voalohany ihany dia misaotra raha eo amen dia melohan'izay aloha dia faly miaraba ny tsika rehetra dia faly miaraba ihany koa ny ray mpianakaviana rehetra omban'Andriamanitra ny anareo amin'ny fanompoana rehetra izay atao ny 10 minitra tsika androany rakizy dia misy fanontaniana ray apetrako izany ty amintsika rehetra zany hoe fa maninona moa ny tanantsika no nataon'Andriamanitra anankiroa be dia be ny zavatra mety ilaina an'izay fa ny valiny dia misy tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Luka 10:17 dia ho jerentsika rehetra miaraka izay Luka 10:17
dia mivaky toy izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Dia hoy aho tamintsika teo hoe fa manina moa nataon'Andriamanitra anankiroa ny tanantsika. Nataony anankiroa ny tanantsika rakizy mba ahafahana maneho fitiavana. Dia nataony anankiroa ihany koa ny tanantsika ary havana rehetra mba ahafahan'Andriamanitra maneho ny aka ohatra tsika zany dia ny tanantsika anankiroa dia ny anankiray nataon'Andriamanitra mba andray, dia ny anankiray atao aninona mba izara. Rehefa mandray zany tsika dia afaka mizara, izany hoe eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia afaka manampy ny hafitsika. Ohatra anankiray zany ohatra ny ampianarana rakizy rehefa misy fotoana namantsika misy tsy manana gote izy, dia itsika nefa manana, dia efa nampianarin'Andriamanitra tsika mba ho fitiavana, dia rehefa nahazo dia mila mizara. Dia ohatr'izay ihany koa eto, Jesosy dia nampianatra ny olona izy rehefa nitoriteny hoe nisy an'ilay lehilahy nisy namono dia nampiny izy nisy namin'ny akanjo dia iny ny tena sakaizany sy tena namany zany. Dia amin'izay zavatra izay zany dia mba ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ho averintsika izay tenin'Andriamanitra izay ary ho ampiarahana amin'ny fihetsika zany, satria ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mitondra ny fiainantsika isan'andro ry rakizy isany. Dia mba an'izay dia andeha ataontsika zany ny ampiarahantsika amin'ny fihetsika izy. Fihetsika faran'izay tsotra dia iainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Alaintsika ny tanantsika anankiroa izay namen'Andriamanitra dia rehefa hanao an'itsika dia manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Dia miara-mamerintsika rehetra manisa telo dia miara-mamerintsika 1, 2, 3. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Iara-bandray rehetra amin'izay tsika famelohan'izany dia manana an'ilay raitsika dia dada Randrianatoandro Jean Josepha izay tsy eto atoerana amin'izao fotoana izao any ampitan-dranomasina manao ny asan'Andriamanitra. Nefa mino fa manaraka antsika izy amin'izao fotoana izao andaontsika rehetra hitsangana iara-bany dada anao hoe bonne fête dada chérie. Ndao hitsangana daholo iara-banao zay dada amin'izao fetiny ray izao zay rehetra tia Taninanandrano mba miova kely indray zany mba ry zareo andray mijery atsika. Ndao ary 1, 2, 3. Bonne fête dada chérie. Tehaka mafy be ho an'ny dada. Nany arenao dada dia miarabanao izay zanakao aty Taninanandrano. Mirarenao azo tombonandro, azo fahasalamana, mitahian'Andriamanitra trano eo amin'ny fiazakazahana rehetrarehetra, eo amin'ny asa fanompoana izay tanterahanao. Betsaka ny asanao nefa efa hitanay sy tapanay fa ilay Andriamanitra izay tomponao tsy mahafoy anao, tsy manarenao eo anilanao foana dia faly izay aty. Mirary anao fety sambatra fetiny ray miaraka amin'ireo zanakao be da be indray any ampitan-dranomasina any misaotra dada manaova fety sambatra. Bisou any dada daholy, bisou. Sondra tompoko miara-mipetraka tsika. Manaraka izany eto anivon'ny fitandremana dia misy ny ray mpianakaviana dia mangataka ny Tony Hermanina mba hitsangana ety aloha. Izy no arabaitsika amin'izao andro Fetin'ny ray izao. Iny Tony iny sorotenatsika. Tony amin'izao andro ny Fetin'ny ray izao dia mialatsiny nampitsangana anao nanao surprise kely anao fa ndreto zahay rehetra ato anatin'ny fitandremana Taninanandrano manana ray ara-panahy amatoniany fifoazana anao
mijoro mananatra mampahery amin'ny fotoana rehetra dia mitsangana miarahabanao amin'izao fetiny ray izao ho lehilahy mahery ho tahian'Andriamanitra eo amin'ny asa fanompoana andeha mandraikariva eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra ary azoto amin'izany asan'Andriamanitra izany. Kely ny fiarabana tolotra efa solona tena hoe tsy mahazo fangamba fena koho nefa raha izao mpitiavana tonia fa vokatry ny fonay rehetra atolotray ho anao. Mankasitraka tonia dia manao vafety sambatra. Sotra toko mahazo bonbon. Sotra toko eto. Hitodika ho amin'ny ray rehetra atao anatin'ny fitandremana Taninanandrano sy izay rehetra mandray kositsika ankehitriny. Miarabanareo ray rehetra ny fiangonana ray manontolo. Le ray miazakazaka isan'andro mihevitra ny ankohonany. Miasa sain'andro aman'alina ny amin'izay rehetra mba hitahina mba ny sakafo hoan'ny ankohonana mba hampandrosoana ary indrindra mba ahatonga ny vady aman-janany mba mitovy mihoatra noho ny an'ny hafa. Miarahabanareo amin'izao fetiny ray izao ary ny teny izay omen'ny tompo anareo dia ny ao amin'ny Isaia 4:20 ka ny 9:20. Io teny io dia anareo lehilahy rehetra no hamaky azy izao Isaia 4:20 ny 9:20. Ka rehefa mamaky azy ianareo hoe tsarovo izany ry Jakoba dia ataovy ny anaranao no tonononao eo. Izany hoe feon-dehilahy daholo aloha izany no hoenitsika eto. Izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy mafy be, tsarovo izany. Tsy mety, ndao aloha averina. Zay averina kely aloha. Ao ary, manisa telo tonga dia ataovy mafy be daholo. 1, 2, 3. Amen. Tehaka mafy be voandreo lehilahy reo. Tsarovo izany ry Jakoba dia ianao ry Israely mpanompoko, noforoniko ianao ka mpanompoko, tsy ho adiniko anao ry Israely io. Izay ny ten'Andriamanitra ho anareo fa ny vehivavy sy ny ankizy koa dia mba manana tenin'Andriamanitra omena anareo ao amin'ny asan'ny apôstôly 10:220 tapany voalohany ihany. Asan'ny apôstôly 10:220 tapany voalohany ihany. Dia manomboka vakitsika ny eo amin'ny hoe lehilahy marina ka hatreo amin'ny firenen'ny jiosy rehetra. Zay mahita daholo amin'ny anaran'i Jesosy, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra dia tsara laza amin'ny firenen'ny jiosy rehetra. Amen. Tehaka mafy be tsika. Ho toy izany daholo ane ny lehilahy zanaky ny fitandremana Taninanandrano. Lehilahy marina, lehilahy tsara laza, lehilahy matahotra an'Andriamanitra mba ho voninahitry ny fiangonana, mba ho voninahitry ny ankohonany. Manaova fety sambatra daholo. Zao tsika mitsangana daholo ny vehivavy rehetrarehetra. Tsangana ny vehivavy aingana. Anao bonne fety. Ao vonina daholo bonne fête papa CI. Ao ary 1, 2, 3.
Bonne fête, papa chéri. Ataovy bisou izy raha eo akaikinao eo. Mba te afory lehilahy zany a. Zay. Mipetraka ny vehivavy mitsangana daholo ny ankizy rehetra. Any ankizy zao feon-jazakely daholo zao, aiza ny ankizy rehetrarehetra hatrany ambony any. Ny ato ambany moa vitsivitsy ny ankizy a, fa ny any amin'ny rihana ambony rehetrarehetra any satria amin'ny daholo zareo efa hianatra sekolalahady. Zay, alefa ary ny ankizy rehetrarehetra, isa, roa, telo. Bisous. Azadino a, ny tenin'Andriamanitra ho an'ny zanaka rehetrarehetra, fa ny zanaka endry mahafaly ny rainy. Manana fahendrena, fa rehefa faly dada tsy masika. Rehefa faly dada tsy kizitina. Rehefa faly dada mamezy rehetra fantany fa mahasoa ka angatahanao zany. Sady zay? Dia samy manao fety sambatra, zao tsika dia anao tsenjery mba ankizy vitsivitsy tonga ety aloha ety manao tsenjery satria efa mandeha be ny fotoana. Ataotsika ao anatin'ny hatramin'ny valo sasany tsika manao tsenjery. Mbola betabeny raha amin'ny fiangonantsika, jery famantaranandro daholo, dia noho izany samy mamitipitina ny tsenjery ataony. Ndao ary. Ridada malala tsy foko indrindra, nampianany teny, nampianana mindra, levizaky ny asa hatraminy ariva, ilay dada tsy foko naovina naovina, isara ny anaory ray ao ambony, nanome anay any dada tsy foy, izy lay andry hakinany neny, kucumencu caru uvana umeni umeni. J'inventerais bien quelqu'un qui saurait tout de moi, qui serait plus fort que moi. J'inventerais bien quelqu'un qui jouerait avec moi, me chanterait l'opéra et rirait aux éclats. J'inventerais bien quelqu'un, mais il existe déjà, c'est mon papa. Bonne fête des pères, papa. Mon petit papa, c'est ta fête aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse à chaque instant de votre vie. Bonne fête, papa chéri. Pour mon père aimé, mon père à moi, toi qui me fais bondir sur tes genoux, que pourrais-je te dire que je ne sais déjà? Il fait si doux quand on sourit, je me sens forte, je me sens reine quand je marche à côté de toi. Bonne fête papa, joyeux anniversaire papa. Papa est unique, papa est meilleur et bon travailleur. Ah papa,
Mon cœur me dit qu'aujourd'hui c'est fête. Mais quelle fête? Fête de maman? Non, fête des rois. La fête d'un roi. Mais lequel? Le roi de mon cœur. C'est mon papa, moi. Bonne fête, papa. Papa chéri, ma fille c'est toi. Tu es gentil, merci mille fois. Bonne fête, papa chéri. Papa, quand je suis dans tes bras, mon cœur bat au pas. Quand tu me fais un bisou, c'est tout. Et quand tu... Say, manaraka indray. Bonne fête, papa. Papa, auprès de toi, papa, je ne crains rien, je suis bien. Tu es si grand et rassurant, tout va mieux, je suis heureux, je t'adore plus encore. Bonne fête, papa. Papa, c'est 1 million de bisous, 1 million de cœurs. Je t'aime d'amour le plus sexuel. My daddy. My daddy's. Say. Je t'aime. Papa, chéri, papa de mon cœur, tu fais mon bonheur. Ton travail est dur car c'est la nature et ta force nourrit, elle assure la vie. Papa, grand merci. Mon papa que j'aime, tu es mon deux rayons de soleil. Sans toi, rien ne serait pareil. Tous les soirs, tu me fais un câlin pour que je dorme paisiblement jusqu'au matin. J'aime tant quand tu me fais des bijoux, quand tu me dis des mots gentils et tout. Je t'envoie ce joli poème pour que tu saches que je t'aime. Bonne fête, papa chéri, bisous. Un cœur pour toi, un cœur de moi, un cœur pour toi. Bonne fête, papa. Papa, quand tu es en colère, je t'aime toute la fête. Papa, quand tu t'en vas, je t'aime coussi coussa. Papa, quand tu me cacholes, je t'aime sans parole. Papa, quand je te dis ce poème, je t'aime en fait, papa. Un cœur de moi, un cœur pour toi. Bonne fête, papa. Un tout petit poème pour mon papa que j'aime. Un gros baiser gentil pour mon papa chéri. Et un joli sourire pour lui faire plaisir. Bonne fête, papa chéri. En chien, j'avais appris quelques vers, récité peut-être de travers, pour dire bonne fête à maman. Pour toi, aujourd'hui, j'en fais autant, espérant que cela va te plaire, que je pense à la fête des pères. Je récite ces mots sans les lire, alors j'attends ton plus beau sourire. Si tu es fier de moi, mon papa, alors serre-moi très fort dans tes bras. Bonne fête, papa, papa chéri, tu es gentil. Je t'aime de tout mon cœur, je te souhaite tant de bonheur. Le Seigneur est avec nous,
Je te donne gros bisous. Moi. Dad, thanks for teaching me to sing and throw. Your love means more to me. You're a very no. Happy Father's Day. Je t'aime tant, oh papa. Je t'aime tant, oh papa, que j'aimerais avoir des ailes pour comme les hirondelles, voler à tire-tête et t'apporter à mille péchés. Pour toi qui m'as aimé, ton enfant qui t'aime. Bonne fête, papa chéri, moi. Poème pour papa. Si tu étais petit, tu serais mon ami. Si tu étais moyen, tu serais mon copain. Mais tu es très très grand. Je suis qu'un enfant. Si tu m'aides à grandir, à rêver et à rire, ce sera le bonheur. On sera les meilleurs. C'est mon papa à moi. Je me remets que ça. Je donne tout ce que j'ai pour que tu vives heureux. Tes couilles non papa. Et non a tous away. Si ça fait un oreille. Fama meneni, Papa, quand tu es en colère, je t'aime de travers. Papa, quand tu t'en fâches, je t'aime aussi pour ça. Papa, quand tu me cacholes, je t'aime sans parole. Papa, quand je te dis ce poème, comprends-tu combien je t'aime? Bonne fête, papa. Pour mon père aimé, mon père à moi, toi qui me fais bondir sur tes genoux comme sur un chamois, que pourrais-je te dire que tu le sais déjà? Bonne fête, papa. Bonne fête, papa chéri. Tratry ny fety dady, ho lavandriainana ane ianao, Andriamanitra ao ambony hitanao mandrakizay. Bonne fête, papa chéri, bonne fête, papa chéri, tu es ma meilleure amie et je suis très ravie. Mais c'est toi qui quittes ma fille, que Dieu te tende une longue vie. Papa chéri, je te souhaite bonne fête. Papa chéri, quand tu es là, mon papa, je ne crains rien, je suis bien. Tu es si bien, tu es si grand, tu es si rassurant, qu'avec toi, tout va mieux. Je suis heureuse, je t'adore bien plus encore. Je te souhaite de tout mon cœur, bonne fête papa, Un gros bisou sur tes joues et un autre dans ton cou. Et me voilà dans tes bras. Bonne fête, mon papa. Pour toi, papa, un gros bisou dans le cou. Vraiment tout. Bonne fête, papa chéri. Papa chéri, tu es l'homme le plus fort, le plus beau et le plus grand. Tu ne menaces pas tes enfants pour les biens et tes enfants. Papa chéri, tu es ma vie, roi de mon cœur, porte mon bonheur. Bonne fête, maman chérie.
Papa chéri, je t'aime de tout mon cœur, papa chéri, je te souhaite une longue vie. Loicidra nunampiana trai Yatrikani fiaina quagliorina Yaritsani mafianao tsisia Suruni anaranao Mitoetra ao ampokony fitiavanao Fititsy manapetra Ny fiainanao rehetra oridadao Tena tikanao Papa, je t'aime de tout mon cœur. Merci pour l'amour que tu me donnes. Bonne fête, papa chéri. Papa, comme maman, tu es agréable. Ton amour et ta tendresse rendent notre vie agréable. Sache que je t'aime. Je suis fière d'être ton enfant. Bonne fête, papa. Papa, si tu étais petit, tu serais mon ami. Si tu étais moyen, tu serais mon copain. Mais tu es très très grande, je ne suis qu'un enfant. Si tu m'aides à grandir, à refaire et à lire, ce sera le bonheur, on sera les meilleurs. Wantat ultukanat macalanak mifuftra miasa melomana taranak me manafina raha sendra kivina satria andraiky na fianakaviana olotokana le amin'ny mahavita manombely vao isan'andro atafita atonga olombanina ireo somiaina mikondona afatra alina maraina tada oto tada ty satiny aza manana ia fa hotsaroany an-tsaina ao am-pony sy am-panahy ka izao fetin'iray izao tsy adiny velively fa mahazo fanomezana ary aza ataonay mamikely. Bonne fête, papa chéri. Bonne fête, papa. Un tout petit poème pour mon papa que j'aime. Un PC gentil pour mon papa chéri. Un joli sourire pour lui faire plaisir. Bonne fête, papa. Je jouerai pour toi, alors je t'offre un peu de magie, un bouquet de merci, un grain de folie, un soupçon de poésie, un instant de vie, sans oublier mon papa adoré, des bisous par milliers. Bonne fête, papa. Fetin'ny Raisu kacang tada tena tinetku disudat. À mes parents, ma petite maman, je suis si heureux que Dieu t'ait placé près de moi, ainsi que papa, car tous les deux, vous me serrez fort dans vos bras. Je suis vraiment reconnaissante de tant que je reçois des cieux, mais l'amour de mes parents me paraît le plus merveilleux. En fait, papa chéri, pour toujours dans ma vie, je t'attends, papa chéri. C'est le fait que tu as donné pour satisfaire ton foyer. Et aujourd'hui, c'est à notre tour de t'offrir le cœur plein d'amour. Et ce petit cadeau, et ce petit mot, tout ça. Bonne fête, papa. Papa chéri, je te remercie d'être toujours si près de moi. Tu es si grand et rassurant. Je t'attends.
plus encore prophète, papa chéri. ataontsika 10 minitra dia tapitra 10 minitra dia zaraina bonbon sisy. Bisous. Papa, un tout petit poème pour mon papa que j'aime. Un gros baiser gentil pour mon papa chéri. Et un joli sourire pour lui faire plaisir. Bonne fête, papa. Mon petit papa chéri, soleil de ma vie, tu es dans mon cœur, je t'aime, papa chéri. Tata mala, tata nula mam quinjin, mameno foko, tia quafin, tata wambava kwa chamni keli, tata malala ti fuk velve. Bonne fête, papa chéri. Aujourd'hui, c'est ta fête. J'ai un petit cadeau. Tu aimes beaucoup. Bonne fête, papa chéri. Daddy, I love you. Yes, I do. I love you. For all things that you do, I give a big kiss for you. I wish you to have a nice day. Happy Father's Day. Big kiss. Bonne fête, maman chérie, c'est ta fête. Bonne fête, papa chéri, c'est ta fête. Aujourd'hui, celle de tout mon cœur, c'est pour que les fleurs. Papa, toi ma jolie papa, toi que j'aime tant, je te fais mes bisous partout dans ton cou. Papa, je t'aime de tout mon cœur. Un petit poème pour mon papa que j'aime. Un gros baiser gentil pour mon papa chéri. Un papa. Bonne fête, papa. Utaiane yanau, nadema finya sanau, maere sadado zayanu wananau, sachite natina yanau, maere sadado zayanu wananau, sachite natina yanau. Bonne fête, papa. Papa trésor, je t'adore. Pour ta fête, je te souhaite du bonheur de tout mon cœur. Bonne fête, papa chéri. Bonne fête, papa chéri. Bonne fête, papa gentil. C'est toi qui m'as fait. Merci, tous les merci. Bonne fête, papa. Un tout petit poème pour mon papa que j'aime. Bonne fête, papa chéri. Bonne fête, papa. Je t'offre des fleurs, car tu es dans mon cœur. Je t'offre des fleurs, car tu effaces mes peurs. Bonne fête, papa. Papa trésor, je t'adore. Pour ta fête, je te souhaite du bonheur.
Zaho amitsangana eo dia miteny fotsiny hoe bon fety papa chéri dia amin'izay mahavita daholo nareo ambon'ireo dia tsy tapahana vity ireo dia ajanontsika eny any ambony mbola be da be dia zaraina bonbon. Papa, tu es ma licorne et je suis tes ailes. Tu es mon ours et je suis ton miel. Tu es mon peintre et je suis ton tableau. Tu es mon nid, je suis ton oiseau. De tes grands bras, tu m'as porté. Sécurité, amour, tu m'as donné. Quand peur, souci, tristesse m'ont menacé. Tu suis si bien me protéger. Ton fait et je t'aime, mon bien-aimé. Bisous. Bonne fête, papa chéri. Zay. Manao ohatran'izay daholo fa manjary lasa misy tsy manao. Bonne fête, papa chéri. Merci. Bonne fête, papa chéri. 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 Fête, papa chéri. Bonne 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 fête, papa chéri. 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 Bonne fête, papa chéri. Zay misaotra ny tompontsika. Amaranantsika azy amitsangana daholo ny ray mpianakaviana rehetra hivavaka ho anareo any fiangonana. Hatrany ambony any amitsangana daholo any ray mpianakaviana rehetra hivavaka ho an'izy ireo tsika. Jesosy eo mitsangana mijoro manoloana anao ny ray mpianakaviana rehetra amin'izao fotoana izao. Fantatrao tsirairay ny amin'ireo. Hitanao ny aminy, fantatrao ny adi-tsainy, ny adi-panahiny, ny olana eo aminy izay matetika goboniny rery any anatiny any, fa tsy voazarany, fa androany mino izay fa ho atolony ianao izany. Manana ny adiny ireo, izay ady mafy tokoa, satria napetraka ao fa ny lehilahy tsy miainy ankohonany. Tena ratsy eo anatrehanao izany. Vavaka ho an'izy ireo izay androany. Meo azy ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana, ny herim-po mandrakariva mba handehanany amin'ny fahatahorana anao eo amin'ny fanaovana ny asanao voalohany indrindra ary eo amin'ny fikarakarana ny ankonany. Tehirisy foan'ireo eo ambany elatrao, eo ambany fahasoavanao. Fa ny ety amin'izao tontolo izao maro ny zavatra mitady andrombaka an'izy ireo, nefa mahatoko izay fa ny tana maherinao ny ambina an'izy ireo mandrakariva. Ireo ny lohan'ny tokantrano Jesosy, ireo no mikarakara ny ankohonana, ka joroa ireo ho modely mandrakariva ao anatin'izany tokantrano izany, atao anatin'ny fiangonana, eny anivon'ny fiarahamonina, ho tsapan'ny olona rehetra
fa lehilahy manana anao jesosy kristy ao anatin'ny tsirairay avy. Na inona mety mafaniriny any anatin'ny fony tsirairay avy any androany mety tsy vitanay vady aman-janaka zany. Fenao nangatanay jesosy anatanteraka an'izany, anome an'izany an'izy ireo tsirairay avy, ary ny tena mba fanirinay vady aman-janany ary mihoatra lavitra noho izay angatahany aminao ka fantatrao fa mahasoa ho anazy dia mba tanteraho aminy izany. Any dada jesosy, ianao ny mbola ahitana azy mandrakariva, amme hery-tanjaka, amme fahasalamana, amme tombonandro be da be, mbola irahany aminay zanany koa. Ary indrindra jesosy ampandeha azy mandrakariva toy ny lehilahy mahery eo amin'ny asa fanomponanao. Dia mahatoko izahay fa ny ray mpianakaviana rehetra androany ho feno fifaliana miaraka aminao, ary ny fitahianao, ny fahasoavanao ho arotsaka ao aminy foana. Misaotra jesosy, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny lehilahy rehetra. Ho fanoizantsika ny fotoana dia anatanteraka ny fanatitra amin'izay tsika. Ataontsika aloha ny rakitra voalohany sy ny faharoa izay ho atolotritsika ny fiangonana. Rehefa aveo kosa ny lehilahy rehetra dia anatanteraka ny procession. Ampatsahivina antsika fa ny procession tahaka ny tamin'ny Fetin'ny reny dia hoentintsika manontolo hanamboarana ny fikarakarana ny WC antsika atao anatin'ny fitandremana. Efa eo ampijerena foana ny fanamboarana an'izany. Misy foana ny teknisianina tonga ao dia efa manao an'izany miaraka amin'ny bromaharitra. Izay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra, dia ao anatin'izany ny zanakitsika ao amin'ny CFF no anatanteraka ny hira.
eo amin'ny fotoana makinandra raha fiangonantsika dia manona fiadanany tompo amintsika rehetra dia miarahaba ndray rehetra ihany koa amin'izao fetindray izao dia ho tanteraka aminareo iray rehetra ny teny eo amin'ny salamy 7:20. Ny vaky tentsika iraisana amin'ny FPVM dia androany alahady 7 jona dia eo amin'ny salamo 9:50. Avy amin'ny sekoly alahady mianatra ny sao ariana fotoam-pivavahana amin'ny 7 manao fanadinana androany 20 jona sy amin'ny 5 jona. Assemblée générale androany eo ariana amin'ny fampianarana koa antsona ny mpampianatra ny dekona pia ary ny birao anatrika izany hoy ny mpitandsoratra. Ilazana isika vahoakan'Andriamanitra rehetra fa misy ny fanaovana batisa fahobeny sabotsy voalohan'ny volana Jolay 2023 marina fa amin'ny talata 7 jona amin'ny rora sasany fanaovana ny dinika ato am-piangonana. Avy amin'ny FPVM Foibe Taninanandrano ilazana ny mpiomana rehetra izay nanao dinidinika mikasa tokana any amin'ny toby tsararay Ambato Mirahavavy ny 7 Jolay 2023 fa efa nivoaka amin'ny tableau ny valim-bavaka ho an'ireo mpiomana izay nekena izay tsy eo kosa ny anarany dia manatona ireo hira ka nandray dinidinika azy. Toy izao ny fandaminana ny alatsinainy 7 jona amin'ny 12 ora atoandro no mirehefa aty am-piangonana, ny talata 20 jona amin'ny 12 ora ny fanombohan'ny fianarana eto Taninanandrano. Aoka anaraka tsara ny fandaminana izay tandrify azy avy ny tsirairay mba hampirindra tsara ny asan'Andriamanitra. Tompon'andraikitra. Fisaorana avy amin'ny CFF manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Fifaliana ho anay korala Foibe FPVM CFF no maneho fisaorana BDB ho an'ny fiangonana sy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra tsy akanavaka tamin'ny fanohananareo anay nandritry ny herinandrom-bokatrainy 5 hatramin'ny 12 jona lasa teo. Izany dia nahazahoana vola mitetina 9,368,700 ariary na 46,843,500 francs. Jesosy manakarepasoavana ne amaly fitianareo. Avy amin'ny vondron'ny mpampianatra. Ny sampana vondron'ny mpampianatra dia mankalaza ny herinandrom-boka ny manomboka rapitso alatsinainy 7 jona ka hatramin'ny alahady 5 jona. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Alarobia 20 jona vokatra sakafo isan-karazany. Alakamisy 20 jona fampianarana soratra masina. Ny pasteur José Alain no amelabelatra ny lohahevitra hoe tsy ambaratelo ny fahasambaran'ny fianakaviana. Ny zoma 13 jona arendrim-piderana ho an'ny Madagasikara hifarombona sampana vondron'ny mpampianatra sy ny mpianatra fiderana. Ny sabotsy 14 jona varotra sakafo isan-karazany sy trondro avy amin'ny Brickaville. Ny alahady 15 jona amin'ny 7 ora amin'ny 10 ora amin'ny 2 sasany fanompoam-pivavahana fanateram-bokatra. Marina fa ny vola azo amin'izao herinandrom-bokatra izao dia hoenty manampy ny FPVM mahiotsika 10 pointy amin'ny fananganan'ny fiangonana vaovao. Dia misaotra anareo ny filoha. Avy amin'ny voamiera-mian'ny sahirana noho ny fahatongavan'ny fetim-pirenena 13 izay voamiera-pian'ny sahirana eto Taninanandrano dia mangataka aminareo malala tanana eto amin'ny fiangonana araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'ny tompo anao mba hanolotra izay azonao atao malifalianareo sahirana eto amin'ny fiangonantsika toy ny vola, fitafiny, kilalao, bonbon, biscuit. Izy mpanompon'Andriamanitra indray izany isan'andro eto am-piangonana manomboka ny alatsinainy 7 jona ka hatramin'ny zoma 13 jona amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva ary ny asabotsy 14 jona ny maraina ihany. Efa vita ny fanatitra andeo alohantsika iroso amin'ny procession. Anatanteraka ny procession lehilahy rehetra ny hira vonona ho tompo no ataontsika dia anatanteraka ny procession ndray mpianakaviana rehetra ao amin'ny bokira larana 2 ny andininy voalohany ihany. Fangantsika rehetra. Yeah.
izany fanolorantena zany jesosy a andeha androsy eo anoloanao lehilahy rehetra ray mpianakaviana lehilahy mahery ka ny fandehanany ety amin'ny altaranao a dia efa isosady ho isany fahamarinany izany voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany aleloia masina 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 Jehova tompony maro endriky ny voninahiny tany rehetra amen miara-mipetrakintsika mandroso ny ray mpianakaviana rehetra filazana avy amin'ny voameran'ny katekomena ilazana isika mpiandro fa isy ny asa sy fampaherezana atao amin'ireo zanantsika katekomena ny asa botsy 5 jona amin'ny rora sasany ny fanomanam-panady ao amin'ny premier étage amin'ny rora latsaka fefany koa manentana antsika mpiandro mba ho tonga maro tompona andraikitra avy amin'ny FPVM Taninanandrano ihany misy vehivavy mitady asa kilasy mandry 5 taona avy amin'ny dadarandrena atoandro izay liana amin'izany dia manatona ao amin'ny trano fisainana rehefa mirava hoy ny tony ireto kosa zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorena tokantrano masina Ramatora sanatra fara velony irinan-daniny atora kotiny indrina George sy Ramatora ary solosolo ny anasa ondra ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanomasinana ny fanambadian'ny zanany rakoto ary velomanda sarobidy sy raha ary ny irina Sara izay atao eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana ny sabotsy 20 jona amin'ny 10 ora maraina ato rakoto vao miljaona prospera mivady Ramatora velona atoandro Jacqueline Andriamatora tsy mandevitra rivo mivady Andriamatora Betoandro Ramatora laona ary malala nolety ankilany dia faly mampandrehanareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zavy ny zanany raha tsy mandevitra mioramanitra sy raha be manatsovaitry ny aina kiady sofany ekeny izay atao eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana ny sabotsy voalohan'ny volana Jolay amin'ny 20 ora Madame Veuve Razafin-Drapiera Philippine, pasteur Andrenatoandro Olodera Haingotiny, mianadavy an-daniny, Andriamatora Nevarso Josoa mivady mianadavy ankilany, dia faly manasanareo ny amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany ny zandriny, Rawely Arzao Andrenatoandro, sy Rahanta Malala Vola Elisabeth, izay atao eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana ny sabotsy 20 Jolay amin'ny 20 ora. Raha misy mahita ny tsy mahamety ny fanamasinana ny sasany amin'ireo fanambadian'ireo, dia aoka izy amplaza indray mandeha mitandrina filazana manjo sitrak'Andriamanitra ny antsony malalany raha zakavony Arson tantely Angeline rehefa nivahiny 15 taona teto atany hoy ny zanany raha ndria miarana tsikina tolotra ao amin'ny sampana fefy raha Zafindratovo Joe John ny ray tapo amin'ny rainy ny ray tapo amin'ny reniny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa niala tao atokantrano tao miandra arivo ambany dia amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay raha Soamalala Pascaline mpiomana dingana faharoa dia nodomandry hoy ny zanany raha Soamanana Marina sy ny zanaka amanjafiny raha Kotinirina Henri Bruno sy Tahir ny fianakaviana manontolo nofony dia efa niala tao an-trano tao Ambalavao Isotry amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay raha Koto Vao Zanaparany Loholo dia Conan Sambaina dia nodomandro ny vadiny raha zanatra Zavy Saoly ny zanany raha Zanaparany Herniana Soary ny raha Zanaparany Fenoanitra raha Zanaparany Andry Tahina sy Nambinsoa ny taizany ny zafy ny ray tapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa niala ary efa voalevina tany akazo tsara soavina rivo alatsinaingy bakaro amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay raha Zakalalao Miljaona mpiandro promotion mpamakilay 2 dia nodomandro ny zanany raha velondraimbe Zakalalaina Sivero ny zanany ray tapo amin'ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina ny asabotsy 17 Jona tao Ambohijatovo Ambotavo Itosy Saotranareo fiangonana sampana fefy promotion fandreseny ny alarobia fitahina izay amin'ny fankahirezana sy ny teny fampiononana napetrakareo tamin'ny fiarahamory taminay ary ny fahatongavanareo nanotrina anay tamin'ny vodimandry ny tompoko vavy raha vololony nosy voahirana sitraka sy tely nanao tolotra ianareo
Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo ialana tsiny amin'izay tsy tratrantro noho ny hafenondra be loatra. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 5 alina ariary. Ireo nanao fararakitra ny alahady 20 jona avy amin'ny fianakaviany Tompokila Ravelo miarana Tompokivavy Ravelo miarana Ernestine 20 000 ariary, Tompokila Rakoto Vaorazanaparana 10 000 ariary, Tompokivavy Ravinonosy Voahirana 50 000 ariary. Ireto indray ireo voady voaray tao amin'ny pasteur Marcelin nandritry ny herinandro. Izay voaray tamin'ny 14 jona. Tera laza voninahitra ho anao ry Tompo Andriamanitra ray. Misaotra Jesosy Kristy Tomponay, mamindrafo aminay Jesosy eo, amasino amin'ny fanahy masinao zahay 12 mianaka. Biso be, vola, tolotra ho an'ny radio 10 000 ariary, dada 10 000 ariary, fanamboarana toalette 10 000 ariary, rakitra fandraisana volana jona 10 000 ariary, ny totaliny 4 alina ariary. Dia toy izay indraindra raha teto amin'ny fiangonantsika voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany dia hitohy amin'ny famakiana ny voady. Dia falomany miaraban'ny lehilahy rehetra tratran'izao fetin'ny ray izao na ny lehilahy ao anatrehan'ny adidy amanandraikitra amin'ny tokantrano nareo izay mbola ho lohan'ny tokantrano. Dia Andriamanitra ny fiadanana nge omba ny lehilahy rehetra ho lehilahy mendrika, ho lehilahy mahery ary ho lehilahy be finoana ny lehilahy ato aminatin'ny fiangonana FPVM. Tonga eo amin'ny filazana famakina ny reto voady masina melohan'izany nefa dia misy filazana anankiray ity ilazana ny dekona pianse kolalahady mba anatrika ny assemblée générale rehefa mirava maraina izao. Zay zany hozy ny tompona andraikitra. Vakina mianaran'i Jesosy ireto voady masina reto. Fahafolon-karena ho an'Andriamanitra vola 9 alina ariary. Tsy misy soratra 2 alina ariary. Jesosy io misaotra anao izay tamin'ny taom-pianarana rehetra tamin'ny fahadenangataka taminao a Jesosy ny amin'ny baka katolika ary dia mba hampio a Jesosy omeo voa dia misaotra anao indrindra. Dia manolotra vola izy 5 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Rakim-pisaorana misaotra Jesosy noho ny fitahiana izay nomenao anay ary dia apetraka mandrakariva am-pelatananao ny fiainanay rehetra. Vola 250 000 francs ho an'ny fiangonana, 250 000 francs kosa ho an'ny mahantra ny fiangonana. Fitambaran'izany 500 000 francs na rahetsy ariary. Fanaovana ny asan'Andriamanitra vola 10,000 ariary. Misaotra Jesosy, amen. Ino Jesosy ny ampahanfolony izay nomenao anay tamin'ity herinandro ity vola 920 sy 2 alina ariary. Ity misy entina anamboarana ny WC ny fiangonana vola 10,000 ariary. Rakim-pisaorana 2 alina ariary ho an'izay mitondra ny tenin'Andriamanitra dia mangataka vavaka ho an'ny vady aman-janako tompoko vola 2 alina ariary. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoy izao anay dia tsy ny ankohonako ity indray Jesosy ny mpanomponao miarabanao amin'izao fetiny ray izao ary dia manolotra ny fisaorana ho anao izay manolotra vola koa 2 alina ariary ho an'ny dada Randrenatandro ary dia tahio hatrany hatrany izy Jesosy amin'ny fiainana ka dia mba raisy tompo fa vokatry ny fonay izany, amen. Ity indray Jesosy ny ampahankely tamin'izay rehetra nomenao anay tamin'ity volanyity ka dia mankasitraka indrindra no mifitatananao ny fiainanay vola 2 alina ariary. Rakim-pisaorana misaotra anao izay Jesosy noho ny 12 taona omaly ny fiainako sy ny tokantranoko dia mbola apetraka mandrakariva aminao. Misaotra indrindra Jesosy indro misy vola kely 700 000 francs ho an'ny dada Randrenatoandro amin'ny fetiny ray ary dia ho lava andro iainana ny anao ry dada manolotra vola 700 000 francs na 140 000 ariary mangataka ny hira fa 70 ao am-bokira tompoko raha azo atao. Misaotra Jesosy noho ny fitatananao ny fiainanay indro manolotra vola ny ampahafolo-karena vola 7 alina ariary voninahitra ny ho anao rery ihany Jesosy Kristy tomponay, amen.
misaotra betsaka Jesosy fa dia mbola notahinao ka dia navita somatsara ny fanadinako indray sy natratra ny fa70 taonako ary dia mangataka fitahina avy aminao Jesosy mba ho afa-panadinana ka azo mention très bien mahitsy ary dia misaotra be dehibe indrindra tamin'ny tsingeritaona ny nahaterahako dia tahio Jesosy ary dia mba tahio toy izany koa dada sy neninay amin'ny asa sy ireo zandriko ary ny fianaranay manolotra vola izy roa alina ariary entina namboarana ny WC amin'ny fiangonana. Jesosy malalo mankasitraka trany aminao zay no ny fahasoavana sy ny fitahiana ary ny famindrapoa zay nataonay isanandro tsy mendrika izay Jesosy ary dia manolotra ny ampahafolo-karena ho anao ambino amin'ny asa travail en ligne Jesosy aza avela mampahory dia manolotra vola izy roa alina ariary mangataka nira 441 ao amin'ny firana FPVM. Voninahitra ane ho an Jesosy Kristy tomponay misaotra anao zay Jesosy tamin'ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay sy ny ankonanay koa dia ity ndray Jesosy ny ampahafolony zay nomenao anay tamin'iny herinandro iny vola 14,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Iny Jesosy ny ampahafolony tamin'ny tombom-barotra rehetra zay mba azoko ray alina ariary anaovana ny asanao. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao ny fiainanay dia ao ambininao mandrakariva tranatranany amin'ny fiainako ary dia manolotra vola 10,000 ariary mangataka vavaka sy ny hira 480 tompoko raha azo atao vola 10,000 ariary tsy misy soratra ray alina ariary ampahafolo-karena ray hetsy ariary ho amin'ny pasteur any ambanivohitra. Misaotra indrindra Jesosy eo amen. Ho an'i Jesosy reriany ny fahasoavana sy ny fiadanana ity ndray Jesosy ny ampahafolo-karena nataoko taminao ka dia mba raisy tompo fa vokatry ny foko zany ary dia mba tahio koa Jesosy ny zaza kamboty zay karakarainay avy amin'ny pasteur sarotra le soratra manolotra vola izy roa alina ariary ho an'ny dia misaotra indrindra tompoko. Misaotra Jesosy noho ny vola zay nomenao anay ary dia mangataka izahay mba ho salama tanteraka vola manolotra vola roa alina ariary na 20,000 ariary ho an'ny sonoan'ny tapitan'Emia ho an'ny dada raha mboka azo kely mbola ho tahin'Andriamanitra tranatranany ianao ry dada mba eto ambavaka imiran-tsoa nomena fitahiana Jean Fidèle fa efa herinandro izy no tsy nody atrano-tsony ary sady tsy nanome vola intsony dia ho tahinao ane izy Jesosy iny dada malalanay misy vola kely atolotra ho anao 5,000 ariary. Jesosy mba mangataka ny fanahy masina avy aminao itsilo ny sianazava ny sain'ny Max Willy Juliano izay miatrika ny fanadinana CPE ny talata ho avy zao ary dia mba ho afaka somatsara ne izy Jesosy ary dia manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny dada mifangataha-pitahiana ho an'ny fanadinana atrehanay amin'ny talata ho avy izao. Vadimasina misaotranao Jesosy fa nomenao masinina anaovana ny asa fivelomanay ka dia apetraka ao ampelantananao mandrakariva ny tsena iny Jesosy misy vola kely 10,000 ariary omena ho an'ny dada erzizia ho amin'ny fitsao fety de père izao. Misaotra Jesosy mangataka ny hira Jesosy apetraka aminao tompoko raha azo atao vola 10,000 ariary tsy misy soratra 10,000 ariary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoizao anay isanandro sanandro. Misaotra Jesosy misaotra indrindra mangataka vavaka amin'ny asa amindavanandro sy ny fahasalamana ary mangataka vavaka amin'ny fiainan'ny ankizy sy mba anome fahendrena azy koa dia manolotra vola 10,000 sy ray alina ariary ho fety de père ny papa dada RJJ. Misaotra sy midera ary mankasitraka manome voninahitra anao zay Andriamanitra ray ary dia manaza sy mankalaza an Jesosy Kristy fa mbola notahinao ka dia toy izao indray ity Jesosy misy ampahafolony pensionako miaraka amin'ny foko sy ny tenako manontolo atolotra anao. Manolotra vola izy 2,000 sy 2 alina ariary dia mitsinjara toy izao 2 alina ariary anamboarana amin'ny WC, 9,000 ariary ho an'ny mpitandrina ambanivohitra ary 9,000 ariary kosa ho an'ny toby Ambohitsimeloka. Bonne fête papa ho an'ny dada tianay be anao dia dada manolotra vola 200,000 francs na 40,000 ariary izahay.
fahafolo-karena ray alina ariary ho an'ny dada RCJ, ray alina ariary kosa ho an'ny antoko-pihira CFF. Ho an'ny Jesosy rery misaotra anao zay Jesosy izay menakavy kely fa mbola notahina ho hatrany hatrany ny fiainanay sy ny asa sy ny fianarana ataon'ny ankizy. Misaotra koa Jesosy fa vita somatsara ny boky sy ny titra ny taninay, ary dia misaotra dia apetraka eo ampelantananao mandrakariva ny asa fananganana ny trano amin'izany. Manolotra vola 5,000 sy ray alina ariary ho an'ny Mahantra, 5,000 sy ray alina ariary kosa ho an'ny Kamboty any Ampahadrizina. Dia amin'ny total zany 3 alina ariary mangataka vavaka sy hira miankina aminao. Voninahitra anie ho an'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra nohon'ny fahavelonay natrapo-amonjeny izay dia nahazo tompon'androm-pahavelomana zao indray. Ity indray Jesosy ny ampahany tamin'ny pension-ako omeko anao manontolo zany ny foko Jesosy. Dia manolotra vola izy 2 alina ariary. Miarabanao ry dada RCJ amin'izao Fetin'ny ray izao manolotra vola 1,200,000 francs na 240,000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny fitahina ny ankohonako. Tahohatra ny hatrany Jesosy amin'ny asa fivelomanay manolotra vola ray alina ariary ho an'ny dada RCJ. Bonne fête papa chéri. Izao sy ny ankohonako dia anompo an'i Jehovah mandrakariva izahay, ka na dia tsy mamontsina azy ny aviavy dia lava dia lava le izy dia mba io Jesosy mangataka fitahina avy amin'ny tsenanay izay mba halafo izany. Dia manolotra vola 10,000 ariary dia mangataka vavaka ho an'ny tokantranonay. Bonne fête papa RCJ. Voninahitra ny fahavelomako Jesosy ny ampahafolony izay nomenao anahy no atolotra anao dia mahatratra mba ho an'ny Mahantra ny fiangonana 5,000 sy ray alina ariary. Misaotra indrindra Jesosy fa dia mamaly vavaka anay ianao ary dia apetrako feno eo ampelantananao Jesosy ny fangatahana amin'ny visa amin'ity herinandro ity matoky loatra Jesosy izany no vavaka asandrokotro aminao. Dia manolotra vola izy 2,000 ariary. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery any. Misaotra Jesosy no ny tompon'androm-pahavelomana izay nomenao ahy. Ity misy vola kely 227,500 francs na 45,500 ariary atolotra ho an'ny Mahantra no mifatongavana izao asaramanitra izao. Dia mba hatafio hery sy fahasalamana izahay Tompo. Amen. Malakia 3:10 misaotra bindra Jesosy tamin'ny tahinao anay ary dia mangataka aminao zay mba hitahinao hatrany hatrany. Ino Jesosy manolotra ny ampahafolony izahay vola 7,000 sy ray alina ariary. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Tsara ny Tompo. Jesosy misaotra betsaka taminao tamin'ny fahasoavana izay natolonao anay tanay menakavy kely tano izahay Jesosy fa tsy mahatananao ary dia ho tanteraka aminay mandrakariva ny teninao. Ary dia ity Jesosy misy ampahany kely ho atolotra ho an'ny Mahantra vola 50,000 francs jereo mandrakariva izahay Jesosy. Amen. Malakia 3:10 misaotra indrindra Jesosy tamin'izay nitahinao anay ka dia mangataka aminao zay Jesosy mba hitahinao anay hatrany hatrany. Indro ny ampahafolony atolotra ho anao vola 2,000 sy ray alina ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa dia vita somatsara ny examen izay nataoko. Dia mbola ankiniko aminao mandrakariva ny valiny izany mba hifindra classe de 4e izao ary dia mbola ianao koa Jesosy no ampafantatra ny fianarana izay tokony mbola hianarako. Dia manolotra vola 4,000 ariary ho an'ny dada Randrena Toandro. Misaotra indrindra Tompo tamin'ny fitahina sy ny famindram-ponao izay natolotra taminay menakavy kely ary dia apetraka eo ampelantananao no aviko manontolo sy ny fiainanay sy rehetra fantatrao fa mahasoa anay. Dia manolotra vola 2 alina ariary mitsinjara toy izao. Ray alina ariary ho an'ny sahirana, ny ray alina ariary kosa ho an'ny fifoazana. Tsy misy soratra 10,000 ariary. Jesosy ny ampandehany tsara ny asanay Tompo. Manolotra vola 1,000 ariary. Tsy misy soratra 500 sy 8,000 ariary. Misaotra Jesosy fa dia tianay ianao ary dia misaotra indrindra fa tanteraka somatsara aminay apetraka eo ampelantananao mandrakariva ny fikasahanay Jesosy. Indro manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada Randrena Toandro Jean Joseph.
tsy misy soratra 2 alina ariary. Engane ka ho azoko izay angatahako amin'Andriamanitra sy izy aneny anome zay iriko. Joba 6:8 misaotra indrindra Jesosy fa dia tafiditra somatsara ny demande ny visa ary zay apetraka ao am-pelantananao mandrakariva ny valiny izany. Matoky sy mino Jesosy fa tsy mba miangatra ianao fa dia andrasako eto mandrakariva ny valiny izany. Dia ho lasa somatsara aoko ary dia mba voninahitra ao irerianany izany ho an'ny fiangonana 2 alina ariary. Ampafolo karena 4 alina ariary. Ity indray Jesosy ny ampafolony tamin'izay nangatahako fa dia nangataka taminao aho mba ho afaka siope somatsara ny zanakay ary dia misaotra indrindra Jesosy eo vola 2 alina ariary. Fanatitra ho atolotro ho an'i Jesosy reriany mba ho an'ny zanako mba hakasitrahanao zany Jesosy raha eo misaotra indrindra tompo vola 2 alina ariary. Fahafolo karena 130,000 ariary. Misaotra indrindra Jesosy malala noho zay nomenao anay ny dadanay ary tianay tokoa izany dia mba ho tsara fanahy aminay efa mianaka. Misaotra indrindra Jesosy eo, misaotra Jesosy manolotra vola 5,000 ariary ho an'ny dada RGJ. Mbola tsy mitsahatra sy misaotra sy mankalaza anao mandrakariva izahay ry tompo masino. Iny misy vola kely 9 alina ariary dia mitsinjara toy izao ny 2 alina ariary ho an'ny pasteur RGJ, ny 2 alina ariary kosa ho an'ny pasteur fanantenana, ny 2 alina ariary kosa ho an'ny pasteur lehilahy any ambanivohitra, ny 2 alina ariary kosa ho an'ny mpiasa am-piangonana lehilahy izay manofa trano. Dia mangataka aho mba ho afaka BPC ny zanako izany ary dia mangataka koa aho mba afaka baka ny zanako dia ivonjy. Dia misaotra indrindra Jesosy eo manolotra vola izy zany 9 alina ariary. Iny Jesosy misy vola kely fa lehibe ny fitiavanao anay misaotra tamin'ny fanamaly vavaka tokoa ianao indro ny ampahafolo ny atolotra ao anao. I Jesosy ankinina ao am-pelantananao mandrakariva ny toyany fanamboarana ny taratasy rehetra ary dia tahanay ianao amin'ny fanamboarana ny trano vola 2 alina ariary. Fanatim-pisaorana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra vola 2 alina ariary mitsinjara toy izao: 2 alina ariary ho an'ny dada Randrenatoandro, 2 alina ariary kosa ho an'ny pasteur any ambanivohitra. Fanatim-pisaorana ihany koa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia misy vola 4 alina ariary ka mitsinjara toy izao: 2 alina ariary ho an'ny dada, 3 alina ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra, 2 alina ariary ho an'ny neny Soarzette ary 2 alina ariary ho an'ny sahirana eto amin'ny fiangonana. Vady masina voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Misaotranao izay Jesosy fa mbola natratraran'ireo dadako ny Fetin'ny ray sy ny tsingeritaona nahaterahana izy ireo. Dia ireto avy zany: Randrianarsoa sy na Ronaldel sy Raniarsoa ery lalaina mpitaizanay. Dia taio izy Jesosy mba ho lava andro iainana mandrakariva. Misaotra indrindra Jesosy voninahitra ho anao rery ihany vola 5,000 ariary. Farany tsy misy soratra vola 2 alina ariary. Dia toy izay ry havana ny voady izay nataontsika tato amin'ny fiangonana. Midika izany fa dia mamaly vavaka antsika mandrakariva ny tompo. Dia ny fitambaran'izany sy ny tsy fitsanjarana azy tato amin'ny réseaux sociaux dia 10 tao amin'ny rihana voalohany, 370, rihana faharoa 7 ary tany amin'ny rihana fahaefatra 720, fitambarany 130 na 131. Dia misaotra indrindra Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Tsangantsika ary hanolotra mifanatitra ho an'ny tompontsika amin'ira fitiavana mandrakizay ataovy amin'ny fonao amin'ny fifaliana mihitsy indrindra ho an'ray mpianakaviana rehetra nanolotra an'izany vokatry ny fo anaovana ny asan'Andriamanitra.
araka ny totako be fiatrana osy famitrafo lehibe sy manantrerana nefa ndenila sana mirafana ianterire fatena sitrapo nudilantanako isukako iako mamicu yanao jehovao sabata retika pamanana ana mafoany jesosy tsika rehetrarehetra vonahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany alleloia masina 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 Jehova tompony maro endriky ny voninahiny tany rehetra amen jesosy eo zay ny vitanay tamin'ny tsy andro androany indrindra fa ireo ray mpianakaviana jesosy se teto anatrehanao teto amin'ny alitaranao masina mba hankasitrao zany jesosy ampitony fahatezeranao aminay rehetra ka hitondra fitahina fahasoavana fifaliana fiadanana ho anay sy ny ankonanay rehetra ary mbola anompona ianao amin'ny androm-piainanay rehetra misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra tompo amen petraka isika rehetra indry havana araka nefa voalaza teo am-boalohany lazay ny tonian'ny fiangonana fa mamita iraka any ampitan-dranomasina ny ray aman-drenitsika dadan'Andriana Antoandro Jean Joseph fampianaranao antsika rehetra fa tsy mitsahatra manao ny asan'Andriamanitra miazakazaka andro manano voatety daholo no faritra rehetrarehetra eny hatrany ampitan-dranomasina lavitra any azy dia tsy mitaretana mepaka fa manaiky ny baiko ny Jesosy ary ianarantsika zanany rehetrarehetra manerana zao tontolo zao zany fitiavany dadan'Andriana Antoandro ny asan'Andriamanitra fitiavany an' Jesosy Kristy zay miteny aminy andro aman'alina ka dia zany ny antony mbola ilazana amintsika hoe mandeha any andao mba hiazakazaka tahaka ny dadan'Andriana Antoandro daholo na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana na andro na alina rentsika tsara ny asa rehetrarehetra nataony amin'ny telefona mandeha miazakazaka atsimo avanatra atsinana nandrefana voavina anao fanokanana tany atsinjarivo tany lasa tonga da ny azakazaka ka andaontsika mba hianatra zany ray aman-drenitsika zany modely lehibe ho antsika FPVM rehetra tsy mitaraitana miepaka amin'ny asan'Andriamanitra fa raha vao mandeha manaiky
dia ny tompo omba azy mandrakariva, omba atsika rehetra ka dia hianatra an'izantsika. Zao dia any ampitan-dranomasina any izy anafatrafatra atsika mananambara amintsika birao foibe birao any fiangonana eto amin'ny fitandremana Taninanandrano atsika vaoaka an'Andriamanitra dada amin'izao fotoana izao. Ka hiaino zany tsika amin'ny lalan'izao vidéo zao dia mba hiaino zany tsika rehetra. Miarahaba anareo rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako. Fantatrareo tsara fa be raharaha be dada mandritra ny fotoana elaela mbola ho any ampitan-dranomasina any Fransa, Belzika, Allemagne, hatrany Bordeaux, indrindra fa ho tonga hatrany Canada. Ka mbola elaela dada mbo tafaverina noho izany dia apetrako fitantanany raharaha rehetrarehetrarehetra. Voalohany ao amin'ny Borofoibe aloha, ao nga ESG sy ny Borofoibe ao mandinika ny raharaha andavanandro rehetrarehetra manapaka an'izany. Fa raha sanatria kosa ka misy raharaha lehibe tena ilaina fivoriana dia dada dia misy Borofoibe anankiroa miaraka aminy dia miresaka aminareo miadevitra miaraka miadevitra amin'ny Borofoibe amin'ny alalan'ny WhatsApp amin'ny raharaha sarotra rehetra. Tahaka izany koa ny eo amin'ny Taninanandrano dia ao ny tonia sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra ary ny boromaritra rehetra ao Taninanandrano dia samy miasa tsara daholo, tataro tsara daholo ny asa ka tsakany sy andavany. Ny sarotra rehetrarehetrarehetra moa drara izay napaka an'izany fa ny angatahako any besin'ny maro dia mba hisy fifanajana tahaka ny hatramin'ny atao hatramin'izay indrindra fa ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina, ny firaisambe na FPVM, ny FPVM misy tandrovana mba tsy voatontona izany. Dia mametraka ny fahendrenareo rehetrarehetrarehetra hidada ao ampanao tanterana zany. Dia samy ten'Andriamanitra daholo tsy ho ela. Sotra tompo dia mahereza daholo ho tahin'ny tompo eny ary misaotra ny dada amin'izany afatra izany mino fa voaraintsika rehetrarehetra isan'ambaratonga avokoa atsika vaoaka an'Andriamanitra eto Madagasikara zany afatra rehetrarehetra zany satria zao Fotoam-pivavahana zao moa dia mandeha any amin'ny tambazotra serasera ary rentsika amin'ny radio koa amin'ny fiverenana amin'ny ariva. Ho an'ny fiangonana fitandremana eto Taninanandrano manokana dia namea zao fanomezan-dalana manokana zao i dada randraina toandro hovakiana amintsika noho tsy fanomezan-dalana noho ny tsy maheto an-toerana ny tenako mandritra ny fotoana elaela izao pasteur président dada randraina toandro Jean Joseph filohan'ny FPVM dia manome lalana ny tonia Rakotondra-Benja Vonontsofary sy ny birao maharitra amin'ny fandraisana ny andraikitra sy ny fitantanana ary ny fandaminana rehetra eto anivon'ny fitandremana reny ny Taninanandrano. Ary raha misy ilana ny fanapahana ny raharaha any amin'ny mpievitra raha dia manatanteraka izany izy. Manantena ny fiara-miasa sy fifankatiavana ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra
voninahitra ho an'andriamanitra rery any natao zany tamin'ny fahatelo amby folo volana jona manao sonia ny filohan'ny FPVM pasteur président dada Randrainatoandro Jean Joseph. Zay zany ny fanomezan-dalana omena ny itonia ka dia omenanao tonia zany taratasy zany anatanteranao ny azy dia mahereza amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo makasitraka antsika rehetra naharitra zany raharahany fiangonana zany. Zao tsika dia amarana an'izao fotoana zao ataotsika ny hira aorina azafady mbola anao tatitra ara-bolantsika vetivety ny trésorière ny fiangonana eto amin'ny fitandremana Taninanandrano. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary miaraba ny ray mpianakaviana rehetra tratra ny Fetin'ny ray androany ny tenin'Andriamanitra ho fampaherezana ny ray mpianakaviana rehetra dia ny salamo 1:10 ny andiny ny 4:10 izay mivaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria izao ndraiky etan'ny fitiavany dia amonjy azy aho anandratra azo any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy mahereza ny ray mpianakaviana rehetra. Toy izao ny tatitra ara-bola eto amin'ny fiangonana reniny Taninanandrano ny volana Mai 2023 zany hoe ray volana zany ny tatitra ataontsika androany. Ny vola niditra nanomboka ny fanatitra niditra nanomboka tamin'ny procession tamin'ny 7 Mai dia 45 123 700 ariary. Ny 18 Mai ny fanatitra tamin'ny catéchomène io dia 16 096 200 ariary. Ny fanatitra ny 21 Mai 3 371 100 ariary. Ny fanatitra ny 28 Mai ny Pentecôste io dia 33 371 400 ariary. Ary ny vola niditra tamin'ny adidy sy ny voady dia 7 549 500 ariary. Ary ny fifoazana dia 29 711 560 ariary. Ny total ny vola niditra zany tamin'ny volana Mai 2023 dia mahatratra 150 742 860 ariary. Tahaka izao kosa ny volan'ny voaka eto amin'ny fitandremana. Ny vokatry ny FPVM 6 228 ariary. Ny vokatry ny SA 6 546 800 ariary. Ny vokatry ny voady samihafa 11 967 200 ariary. Ary ny fourniture de bureau 252 000 ariary. Ny zèle hydroalcoolique 124 000 ariary. Ny frais de déplacement 240 000 ariary. Ny sakafon'ireo pastera mampivavaka isaky ny alahady 250 000 ariary. Ny sakafo maraina ny vomièran'ny filaminana 125 000 ariary. Ny sakafony mahantra 980 000 ariary. Ny sakafona ambotsi-meloka ny any amin'ny Toby 960 000 ariary. Ny voninkazo eto amin'ny fiangonantsika 860 000 ariary. Ny fitaovana fisoronana isaky ny fandraisana 975 400 ariary. Ary tahaka an'izao kosa ny dépense ny fanadiovana ny fiangonana dia misy ny indemnité an'ny mpanadio 10 000 ariary fois 4. Ny polisy izay miandraikitra ny sécurité atsika isaky ny alahady dia 100 000 ariary. Ny indemnité pastorale ho an'ny pasteur eto amin'ny fiangonana dia 10 000 ariary isaky ny pasteur. Ny caméraman zaka 5 000 ariary. Robert 5 000 ariary. Ny parking 3 000 ariary. Ary ny SO 5 000 ariary. Dia ny sakafony déconne 2 180 000 ariary. Ny vokatry ny SA 6 546 800.
ny sakafony décona 2 180 000 ariary par mois io. Ny entretien fanoloana ny simba tahaka ny hoe robinet, ny ampoule sy ny sisa eto amin'ny fitandremana dia 262 000 ariary. Ny baiboly ho an'ny mariazy 100 000 ariary. Ny solika ho an'ny groupetsika 196 000 ariary. Ny jiramahan'ny fiangonantsika 5 760 238 ariary. Ny karaman'ny mpiasan'ny fitandremana 5 194 000 ariary. Misy ny aprokesy ao amin'ny pasteur Marcelin dia 2 millions d'ariary zany. Ny entretien sy ny main d'œuvre ny fanamboarana ny zavatra simba eto amin'ny fiangonana 117 000 ariary. Ny produit ny fanadiovana ny fiangonana 64 000 ariary. Ny goûter an'ny pasteur Marcelin 64 000 ariary. Dia mbola misy ny baiboly fanampiny anankiray 25 000 ariary. Ny sakafon'ny mpitandrina tamin'ny fanokanana ny katekomène 50 000 ariary. Ny endaminity an'ny mamy chauffeur ny tomobile ao ivelany le mena be 5 000 ariary. Ny frais sy ny gasoil ny décona rehefa mandeha manao famangina 530 300 ariary. Ny crédit an'ny madame Remonde sy pasteur Marcelin 35 000 ariary. Ny indemnité pastorale rehefa manao dinika ny batisa, ny mariazy ary rehefa mandeha any amin'ny fahoriana dia 392 000 ariary. Ny fourniture sy ny décoration ny fiangonana 170 000 ariary. Ny essence ny robert rehefa mividy solika na groupy 30 000 ariary. Ary ny aprokesy sy ny fifoazana dia reto avy: ny frais ny aiso, ny mpampianatra, ny hiraka, ny mpiandraikitra mikarakara ny amin'ny rahan'i Jesosy miasa eto Taninanandrano dia 239 000 ariary. Fa ny aprokesy ny fifoazana kosa dia 232 500 ariary. Ny anjara famangina ny fifoazana miaraka amin'ny frais sy ny gasoil 301 900 ariary. Ary ny sakafo ny hiraka mandray ny ondry dia 384 000 ariary. Ny jirama antoby Ambotsimeloka 36 520 ariary. Ny photocopie 11 300 ariary. Ny visite technique ny tomobile eto amin'ny fitandremana ny menabe 90 000 ariary. Ny crédit any herve mpiandraikitra ny fifoazana 19 000 ariary. Ny indemnité any robert amin'ny resaka sonorisation isaky ny alarobia sy ny asabotsy 100 000 ariary. Ny charbon fampandrona ny marary ao amin'ny 2e étage sy ny 4e étage 130 000 ariary. Ary ny zel hydroalcoolique 96 000 ariary. Ary ny indemnité any mpitendry orgue eto amin'ny fiangonana rehefa alarobia sy ny asabotsy 70 000 ariary. Ny total ny vola rehetra izay mivoaka amin'ny fiangonana kosa mandritra ny ray volana dia 50 7 558 ariary. Ny voninahitra amin'izany rehetra any teo an'Andriamanitra irery any. Amen. Misaotra ny trésoriera ny fiangonana mampita an'izany tatitra arabola izany. Dia fanampanantenay ny bromaritra teto fanatanteraka ny tatitra io isam-bolana ny trésorier ny fiangonana. Izy io tsy vakiny eto fefa nandalo ny contrôle nataon'ny contrôleur ny bromaritra reo rehetrarehetrareo zay vonentina teto. Tsana mampafantatra antsika fa reny no detay any vola fandaniana eto anivon'ny fitandremana Taninanandrano. Akoatran'ireny dia ny momba ny data. Ny fandehan'ny vola eto amin'ny fitandremana Taninanandrano dia toy izao: rehefa hitantsika eny reo birao an'ny fiangonan'ireo ny décona manaty ny fanatitra
vita io a dia manisany voalohany ny dekona ao amin'ny toerana fanisana ny fanatitra. Vita zay a mandray an'io a ny trésorier eo ihany tsy mihetsika eo a miverifie an'io. Vitan'io a dia contrôleny contrôleur eo ihany. Fahatelo zay a vita zay satria fanatitra io a afa ny manao an'ny voady, afa manao ny fanatitra ny dekona, afa ny manao an'ny resaka bietage momba ny anniversaire zay atao atsika, afa koa ny manao an'ny bietage ny adidy zay omentsika. Dia mandeha ireo rehetrareo a akambana ao amin'ny toerana anankiray tsy tononona eto, dia ao ireo rehetrareo indray no atambatra daholo ataon'ireo kapon'ireo fa miaraka amin'ireo foana ny bietage original miala any amin'ny voalohany izay ataon'ny dekona. Rehefa vita io rekapy io a, zay io vao mandeha amin'ny toerana ray sy ny eo anivo ny trésorier ny contrôleur ny tompona ndraikitra ao amin'ny bromaharitra, zany hoe tsy miova mihitsy io resaka vola io, fanamarinana voamarina inefatra zany aloha io vola io hatreo a. Vita io a ataony versement any amin'ny banky. Vita ny versement any amin'ny banky, miverina any anivony birao an'ny fiangonana, manana ny birao maharitra, amena ny birao an'ny fiangonana, amena ny birao an'ny dekona, ary indrindra ny birao foibe, ny bordereau de versement avy any amin'ny banky, zay miaraka amin'ny pièce original anaovany ny contrôle satria misy telo ny pièce original miaraka amin'ireo resaka arabola rehetrarehetrareo. Tsara amintsika eto anivon'ny fitandremana ny malala an'izany resaka arabola izany. Itsika moa araka ny efa nambara foana, mbola ao anatin'ny tsy fisarahana tanteraka ny fitandremana sy ny foibe, ka dia ny vola rehetra miditra dia mbola verse daholo any amin'ny compte ny foibe zay teo aloha ihany. Fa kosa ny amena foana eto anivon'ny fitandremana dia misy an'ireo fampandehanan-drahareo na amin'ny budget de fonctionnement no atolotra eto anivon'ny fitandremana, izay no tantanina ary jerena ataon'ny trésorier, ny secrétaire financier ary ny contrôleur eo anivon'ny bromaharitra no manatanteraka izany. Itsika eto anivon'ny fitandremana Taninanandrano kosa nefa araka nefa fampiresana teo anivon'ny foibe satria mandeha tsikelikely ny fisarahana dia efa nanokatra ny comptetsika. Voasokatra ny comptetsika ato anivon'ny BOA eto akaiky eto no nanokafana ny compte dia miandry ny validation dia ny fanomezana zareo ny numéro de compte amin'ny herinandro any raha sitrapon'ny tompo dia ho atolotra antsika zany numéro de compte mitokana ho an'ny fitandremana fiangonana reniny Taninanandrano izany. Izay no tatitra arabola raha misy mila fanazavana fanampony momba ny tatitra arabola ny tanterahan'ny trésorier teo dia afaka manantona anazy ny contrôleur ny bromaharitra, isika rehetra maka ny fanazavana sy ny andindininy momba izany. Fanampon'izay misy raha vitsivitsy eto anivon'ny fitandremana mangataka antsika rehetra ny fanomezana satria tsika isaky ny alohany 26 fahenina amby roapolo jona dia manao fanomezana ho an'ireo mahantra ny fiangonana zay be da be eto amintsika akoatra ny amena azy isam-bolana, ka dia ny vomera miahan'ireo sahiran'ireo dia hipetraka etsy manomboka rapitso ivelany eo amin'ny parking ka zay azontsika atolotra na vary na menaka na inona azonao atolotra fa hozaraintsika ho an'ireo mahantra anjarantsika eto anivon'ny fitandremana ireo zany amin'ny 17 ny volana jona. Vita omaly ny vavaka ho an'ny mpanala fanadinana, kanefa na izany dia mbola mitsodrano ho an'ireo zanatsika rehetra andeha hanala CPE 6e amin'ny talata izao mba ny tanan'Andriamanitra no hitantana anazy ho afaka somatsara izy ireo. Amin'ny herinandro any 15 ny volana jona dia ny fotoam-pivavahantsika dia ny maraina ihany amin'ny 7 sy amin'ny 10 fa tsy misy ny hariva toy ny mahazatra rehefa 25 na 26 ny andro alahady. Ka ho antsika rehetra izay miankina ny hariva zany dia mba miezaka daholo tsika no tonga ny maraina. Ankoatran'izay amin'ny fandaminana teo anivon'ny fifoazana dia toy izao.
hatramin'izay tsika rehefa monjy ny asam-pifoazana dia misy mandeha miakatra any amin'ny deuxième, misy mandeha any amin'ny quatrième, fa misy ny fandaminana napetraka ny teo anivon'ny fifoazana ka manomboka izao manomboka ny 9 jona dia mitambatra ao amin'ny rihana faharoa daholo ny asam-pifoazana rehetra aloha amin'ny 7 maraina. Izany hoe ho antsika rehetra izay vonona hamonjy ny asam-pifoazana ao amin'ny rihana faharoa ny fotoam-pivavahana amin'ny 7 ora maraina. Tsy tonga dia miakatra any amin'ny 4e tsika na makany amin'ny fotoan-tsarobidy tsika na makany amin'ny groupe 2 tsika fa mitambatra fotoam-pivavahana iray ho tanterahana ao amin'ny rihana faharoa vita io fotoam-pivavahana io izay vao mizara amin'izay samy mandeha mamonjy andreo voateny teo ireo sika ary manomboko izao dia mandray daholo ny hiraka sy ny mpiandry rehetra. Napitany izany vaovao izany ny tonia amin'ny fifoazana tonia Hermanna. Ary farany dia misy taratasy ty avy amin'ny fiadidiana ny Repoblika ao anatin'ny fankalazana ny 17 taona ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Ny fiadidiana ny Repoblika ny Madagasikara dia manasa anareo fiangonana FPVM anatrika ny antsa-piderana lehibe izay hitondranam-bavaka ny firenena. Izany dia ho tanterahana ny 15 jona 2024 amin'ny rora tolakandro eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Fotoam-piderana miavaka io ko anasana antsika rehetra izay anisan'ny anafanana izany Iriza Rasolondraibe sy Joseph Dafy. Manatena ny fahatongavantsika maro hiara hideran'Andriamanitra amin'io fotoana io. Izay ny fanasana nameny ny teo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika ary efa nankatoavy ny dada ny famakinan'izany teto androany. Izay ny raharaha eto anivon'ny fiangonantsika voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra ny tonitsika misaotra ny trésorière namean'izany vaovao rehetrarehetra zany manapirofo fa mandeha ny asan'Andriamanitra ato anatin'ny fiangonana. Zao tsika dia tonga amin'ny fotoana ary amarana an'izao fotoana zao tsika ao alohan'ny vavaka sy ny tsodrano dia ny hira 70 ao amin'ny bokikira izay nangatantsika teo hoe ny miankina aminao ny andinin'ny voalohany no ataontsika aloha ary zany andininy voalohany zany hitsangantsika rehetra dia hivavaka isika marana an'izao fotoana izao.
misaotra ny amin'ity andro androantsy ahafahanay ny vavaka teto amin'ity toeran'ity androany vitsy izay ny enim-bolana voalohany Jesosy hitanao daholo na lehanay rehetra fantatrao daholo na ny toe-tsainay ny toe-po ny toe-pananay rehetra nandritra izay enim-bolana voalohany izay naniraka anay mantsy ny teny taminay no mibeba ianareo akaiky ny fanjakan'Andriamanitra nomenao anay FPVM zany teny zany fibebahana farany enim-bolana sisa hibebahanay Jesosy enim-bolana sisa tompo zany ny antoranay aminao androany mentoraka aminao ny vahoakanao rehetra fa zava-pona ny fiainanay ety amin'izao tontolo raha tsy eo ianao tompo raha tsy manana anao zahay dia miodikodina amin'izao fiainana izao very hevitra isan'andro isan'andro mamohy fo azy ary zany zava-misy eto amin'ity firenena ity betsaka ny mamohy fo mamohy ny tena Jesosy sofa teo ianao ay teo foana ianao Jesosy mbola niazona anay hatramin'ity andro androanyity ary ny ankatanay mbola hiazona anay hatramin'ny farany taona azy hibebaka izay Jesosy hibebaka izay manomboka amin'izao enim-bolana voalohany izao tompo ka mba enoy ny fibebahanay enoy ny fibebahanay Jesosy famindram-ponao zany mbola tsy naharandritra anay rehetra ankehitriny mbola nitahinao anay tamin'ny zavatra rehetra mbola nitanteranao na niriny fonay rehetra azy porofon'izany ireo vahoakanao maro nanolotra voady Jesosy faly na tsy ary fa ny fitahinao ane zany nijery zany nanampy azy tamin'ny fiainany rehetrarehetra niankina taminao izy dia nitahy azy ianao tamin'ny zavatra rehetra natanteranao niriny ny fony izay nangatahany rehetra dia nanolotra voady taminao izy renao teto zany Jesosy hatrany amin'ny 4e étage tany hitanao daholo zany azany isaoranay aminao tompo miara-misaotra anao izay mananatra ny feonay manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy fa renay tompo renao teo koa Jesosy fangatahana maro samihafa nataon'ny mpanomponao satria mahatoky fa mihaino vavaka eto amin'ity toeran'ity ianao ary izay manatona anao ianao tsy mba ho lavinao antsoa dia ho valiko ianao ary anehoky zava-magaga sary-pantarina izay tsy fantatrao izay mbola tsy hitany masonao zany mbola hitarainany aminao mandrakariva Jesosy andro manalina ary tonga eto androany dia mitaraina aminao mihitsy eto amin'izao anitaranao masina izao renao daholo reny Jesosy renao daholo reny fitarainany reny indrindra indrindra tononay manokana eto hoe ny zanakay ianao fanadinana Jesosy hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny CP BPC BAC hatrany amin'ny université rehetrarehetra sy ny fianarana samihafa tononay manokana eto zany hoe ho anilan'izy ireo mandrakariva ianao rehefa manao fanadinana izy anolo-tsaina azy ireo ianao anome saina mahiratra Jesosy anendry ny saina ianao hanome saina azy ianao araka ny teninao misaotra Jesosy faly izay mbola afaka mivavaka aminao mitaraina aminao eto ary mino fahamaly vavaka ianay ainao Jesosy ary zany anakambananay zany vavaka zany fa ianao teny mivavaky ny maro ane zany mahery indrindra dia miara-miombom-bavaka izay manao hoe Jesosy enoy ny vavaka misaotra Jesosy tompo tonga eto izay rehetra androany manana izay matery anay tsirairay avy tompo vavaka tsy ambarahavana na dia mivady ao an-trano azy anao rery ihany le ray mpianakaviana le rainay Jesosy tsy mahafoy anay
miay anao nay andro aman'alina na izanaiza misy anay na andro na alina miainao nay Jesosy ary ianao nefa niteny taminay hoe inona mbola tianao ataoko aminao zany teninao zany fikirinay eto androany ka mba ianao ary mivavaka manginana asandratra mpanomponao Jesosy mivavaka mangina 2 minitra dia 2 minitra mba hidina fona Jesosy mba hidina eny amin'ny W tsirairay avy eny ianao andray ny vavaka misy ary tsy mahavavaka tsony ranomaso sisy fa voarainao zany andro mifona Jesosy ohatra nanapaka zany vavaky ny mpanomponao zany fa minao fa Andriamanitra anao dia voarainao avokoa zany ary androany dia androany ianao dia hitondro zany any amin'ilay rainao Jesosy zany vavaka zany matoky izay tompo matoky izay fa hamangy anay ianao hamaly vavaka ianao sy ny rainao any an-danitra misaotra Jesosy vavaka manokan'izay ho any dada randrenatoandro Jesosy tondra zao fiangonana FPVM manerana an'izao tontolo zao mpanomponao fidinao manokana Jesosy meo azy ny hery meo azy ny tanjaka meo azy ny fahasalamana Jesosy feno hoe mbola avy tany asa ny ranao azy tianao nge mpanomponao Jesosy ianao ny teny hoe satria tia azy tianay izy dia hijery azy mandrakariva ary masoko sy ny foko ao amin'ny mandrakariva mba ho tanteraho aminy tokoa ny izany Jesosy eo anilany foana ianao na aiza na aiza iain'ny vavaka izay ansandrana ianao ary mbola nompony ianao ampifaliana amin'ny andro rehetra iaina dia mangataka izay mbola ho lava andro iainan'izy Jesosy hifampiriry hiaraka aminao hiaraka aminay hitoro filazantsara manerana an'izao tontolo zao misaotra Jesosy jereo Jesosy zao fiangonana FPVM rehetra indrindra feto amin'ity fiangonana ity hiara-iasa amin'ny mpanomponao rehetra eto ianao hanome saina eto ianao hanolo-tsaina eto ianao Jesosy ataovy tsapany fa miara-miasa amin'ny eto mandrakariva ianao na andro na alina Jesosy andamina ny fiangonana eto ianao isan'andro ary meo tanjaka meo hery meo fahasalamana ireo mpanomponao rehetrarehetra mikely aina fantatra ampandroso izao fiangonana izao misaotra Jesosy vavaka izay ho an'ny firenenay Jesosy Jesosy fantatrao izao firenena izao ankalaza ny 13 taona Jesosy nazahoana fahalovantena Jesosy mba hitodika any aminao ny firenena ny vahoaka rehetra indrindra fa ny mpitondra fanjakana fa ianao ny mpitondra izao firenena izao ianao ny nametraka anay teto Jesosy amin'izao firenena izao hoe anao ny arena anao ny tanjy rehetra eo aminy ataova matsiaro izay rehetrarehetra Jesosy vahoaka malagasy fa anao zahay anao ny tany anao izao firenena izao tompo ianao ny tanteraka ho tanteranao tokoa ny tenao hoe sambatra ny firenena manana an Jehovah ho tokony jereo Jesosy amin'ny mpitondra fanjakana rehetra hatrany ambony indrindra hatrany amin'ny ambaratonga ambany indrindra ataovy miantoraka aminao vangiona dia amin'ny alina mangina azy vangio Jesosy vangio tompo mba hitady ianao fatratra angataka ny hery avy aminao angataka ny fahendrena avy aminao ny fahalalana avy aminao mba hitondrana an'izao firenena izao tompo misaotra Jesosy mpanomponao izay mangataka izany ary mbola nomponao mandrakizay misaotra Jesosy rainay ho izay ny an-danitra ho amasina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra omeo anay n'io ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fa manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny mandrakizay amen raisintsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ho Jesosy lay tianao fitiavana mandrakizay ny tiavako anao za nampaharetako ny famindram-poko aminao tsy efa niteny amin'ny taminao fa zanako ianao
asany tanaka ianao, adidika ianao, aza matahotra, aza mierikerika ray manolana indrindra fa momba anao ambara-pahatonga ny fahatapera zao tontolo zao, sy taridalana anao amin'ny marina rehetra, ary taka nanambinana ny fanahinao nanambinana anao amin'ny zavatra rehetra koa. Mety manadino zany amin'ony tokoa ny vehivavy, mety manadino fa za tsy anadino anao mandrakizay, fa efa vita tomboka vatsa ao ampelantanako ianao. Misaotra Tompo, matotra anao kosa Tompo, ny dera, ny anja, ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raha eo mamy ny foko ny eo anilanao, raha eo zany ny riko tanao sao saraka anao. Amaranantsika zao fotoam-pivavahana zao, ny andiny voalohany ato. Tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny sy ny zanaka ary ho fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Aleluia. Masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mahereza manaova fety sambatra daholo isaky ny tokantrano. Androany noa, rehetra ny ho avinao
androany ra matoky azy anao mino fa isy fiainam-baovao fa limbavakao anao tanaritsy foy fa mahavonjy mamonjy anao tena tiny anao Let's